engane ka hoenonareo anio ny feoany manao hoe aza manamafy ny fonareo tahaka ny tao meriba sy tahaka ny tamin'ny andro tao masa fony tany enefitra izay nakany razanareo fanahy ahy sy nizahan'ny toetra na de efa hitany aza ny asako 40 taona namona manana tamin'izany taranaka izany ka hoy izao olona naniasy tamin'ny fony izy ka tsy malala ny lalako ka de nini fahatezeranao hoe tsy hiditra amin'ny fitsarako mihitsy izy. Amen. Asandrato avoreny rana ka de rawila panjaka lehibe zay namorona izao tontolo izao ao tamy pahendre na be asatrisa iondrika ivavaka avy atrantsika fahalybe ny fonay Jehovah Andriamanitra ray a mbola anatsona indray hoe tonatsonao indray hoe eto amin'izao toerana zao mbola afaka ianoka indray ny toromarika avy aminao amin'izao andro farany zao mihitsy ny tena ilana ny tananao mitsotra aminay mandrakariva ary mifamindramponao no nahatoy izao anay anga zay nisy tonga teto raha tsy nitao mifanamasinao ianao no namehery tanjaka ary fahasalamanao anay na de tsy tsapany olona raha indraindray fa ratsy ianao de tsy ohatran'izao ny fiainany ary ratsy ianao de tsy mba afaka mitrokana de rivotra sy fofinaina ihany ary izahay fa sambatra ny olona mbola afaka mamindry ka mbola afaka miona aminao koa eto amin'ny tempolinao masina andre zany feonao zany maro ny olona te haniry Jesosy tena maro ny olona mba maniry mihitsy ny feonao maniry mba te hianatra ihany koa sy halala misy kokoa fa zay zao koa ny fantenanao nany mihaino ny onjapeo rehetra zany Jesosy nany amin'ny tambazotra seraserany sambatra zay satria mbola afaka mifampizarany sosiny tsara rehetra ifampitantana indray amin'izao zoma fanavozana sy fampiorenana izao de ndreto zay tongeto Jesosy miara manandra-peo midera sy mankalazanao manoloana n'izany fahatsaranao sy fahalebiazanao izany zay ray mba te hisotranao tahaka ny fanao ny anjely kanefa ne tsy mba mahay izany zay fa tsotsotra ihany de eto am-pitsanganana raiso nefa tompony fiderana ianao fa tena vokatry ny fonay rehetra manao hoe masina Jehovah tompony maro enky mivonahany tany rehetra. Amen. Petraka isika rehetra de faly manona ny fahasoavanao mba mpiadanana avy amin'ny Jehovah Andriamanitra ray hatrany ho amintsika tsiraray avy sy ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompo manaona daholo nareo aloha salama tsara daholo atsangatanana zay salama aloha sora tompoko mahafinaritra zany tonga eto ndray tsika amin'ny zoma tahaka an'izao mirotsika miditra moa de fa mihira avy atrantsika de mizatra foana tsika miditra alohan'ny fotoana de miomana ao amin'izany fiatrehana an'Andriamanitra izany raha somary sady manao famitinana kely tsika de aoriana famitinana kely de manohy hatrany ny resaka sy ny toromarika ho amin'izay efa ny omanantsika teto amin'izao toerana izao ny dingana ho amin'ny fanafahana moa ny tena ny anarantsika hoe inavy ny dingana ho amin'ny fanafahana ho amin'izany gejany satana sy ny ozina izany de nitambatra tao anatin'izany ny fampahafantarana mahakasika ny ozina de azataitra ianareo zany raha sy ndraindray ohatra manao tsoromenatra kely tsika ndraindray hoe lasa misy fampianarana ozina kely foana aloha de avy eo vao le dingany fanafahana ny antony de isaky misy zavatra tokony ampitaina mahakasika an'le ozina de amenanareo foana ampitaina satria lay ozina de efa niresaka tetosika ny hoe amandrapikipo masonao de misy zavatra foana mety amanginy Jesosy ianao misy zavatra foana amanginy tompo antsika ny hoe ty zavatra ty koa mila ibebahana de iny ibebahantsika indray de tapahana lay ozina iny tsara ny mampafantatra antsika moa zany fa ny ozina arak'izay fa resaka izay somary fitingo kely hatrany aloha de efa niainga mihitsy hatrany amin'ny Adama sy Eva rehefa nandika ny tenin'Andriamanitra tany aloha zany de efa nirotsaka ny ozina voalohany rehefa niala tamin'ny tenin'Andriamanitra Eva de tratra ny ozina hoe ianao rehefa miteraka de ho amin'ny fahoriana io zany na olona mino an Jesosy na tsy mino an Jesosy na mivavaka na tsy mivavaka de tratra an'izay ozina zay daholo
ary samy mahalala an'izany ny vehivavy rehetrarehetra rehefa miteraka, fa de tamin'ny fahoriana no hiterahan'ny vehivavy oziny efa hatramin'izany zany zay vokatry ny fahotana. De voalaza koa ny ozina nahazo antsika tamin'izany de ny hoe aniry tsilo ny tany noho ny amin'ny fahotan'ny zanak'olombelona. De be zany ny zavatra ratsy lasa nisy tety hatramin'ny vary ary rehefa ambolena de lasa misy tsiparifary miaraka aminy, zay tsy fantatra ao kory ianao tsy namboly tsiparifary zany fa namboly vary ianao nefa niaraka tamin'ny teo koa ny tsiparifary, anisan'izany koa reny rehetrarehetra ireny de zany no ahalalana hoe naniry tsilo ny tany sy be de be tsy voatanisa antsika. Ao ihany koa ny ozina tamin'ny menarana ny hoe ianao kosa de ny kibonao no andehananao, ka na mivavaka koa na tsy mivavaka de mahalala an'izany fa amin'ny kibo no andehanan'ny menarana, zany hoe mandeha amin'ny kibony izy tamin'izany zany raha mifahafantarana zany de mety nisy tanana sy tongotra nga izy de amin'izao tsika miteny zao vokatry ny oziny de lasa nandeha tamin'ny kibo. Rehefa nandeha reo génération be de be reo de nisy ny fahotana goavana be nataon'ny zanak'olombelona tao, satria naninona nanota nisy fahotana tao tahaka ny hoe ny Nefilima zay anjelin'Andriamanitra tao an-danitra tao, tao ihany koa reo zavaboahan'Andriamanitra nidina nanambadiny zanak'olombelona, de nitsanga tao koa ny fahavetavetana satria anjelin'Andriamanitra lasa nivady tamin'ny zanak'olombelona, de reo le nianarantsika teto lasa le hoe homme hybride, zany hoe olona mifangaro sady tsy tena olona no tsy anjely fa sady anjely koa no olona, zany hoe reo zany le atao hoe manam-pahalalana le olona lavabe le Goliata Gatita sy ny rehetrarehetra ireny avy amin'ireny fikambanan'ny anjely sy ny olombelona ireny, zany hoe reo olona iverintsika ohatrany hoe extraterrestre ozy mivolazatsika ohatrany tsy mitovy amintsika zany le olona de reny. De rehefa nitambatra tao ny fahavetavetana maro samihafa satria nanomboka nanamboatra fitaovam-piadiana ny zanak'olombelona, de nisy miferahany lasy ny lahy tao tahaka ny tao Sodoma sy Gomora, de na tamin'ny fotoanandro tsy rehetrarehetra tany aloha tany de napatezitra n'Andriamanitra ihany koa zany de nisy moa taty aoriana reny Sodoma sy Gomora, fa ny tao alohan'izay de ny hoe nisy ny safodrano-ny Noa. De jerevy tsara mihitsy le tantara, rehefa teo amin'ny safodrano Noa de maty daholo ny olona rehetrarehetra teto ambonin'ny tany, ringana de tsy nisy afa-tsy Noa sy ny ankonan'irery. Zay ny voalaza ao anatin'ny Baiboly aloha zany tsika zany tsy filazan'ny science any izy manana ny filazany, zay nyresantsika tamin'ny misandratrandro teo hoe ny science zao manao hoe ny andohan'ny olombelona de rajako de nivadika olona sy ny rehetrarehetra, anazy zany mety nisy tokoa zany anga mety hoe misy karazan'olona nianga tamin'ny rajako, fa zaho atao Tsimbazaza mandraky ty androany mbola tsy mivadika olona le rajako tao Tsimbazaza, zay na ohatrany jerena reto vele izy sa tsy reto vele izy, fa ny fahalalako azy za ma-kristianina de ianao koa ma-kristianina anao de ny amin'ny Baiboly ihany ny amin'ny fantatro hoe rehefa namorona Andriamanitra de nalaina ny tany de nasiana fofinaina, de ireny olona rehetrarehetra ireny niodina tamin'Andriamanitra, napatezitra n'Andriamanitra de naringany daholo ndray de nahita lehilahy anankiray izy zany zay mba sitraky ny fona mba nanao ny marina ihany koa de Noa zany. De io Noa io sy ny taranany sisy telo miralany zany niaraka tamin'ny vonatony tao de reo ndray ny andohany zao tontolo zao hitanao maso zao, de Sema, Siam ary izy ny anankiray Safeta, zay le izy mila maharaka tantara koa tsika de niainga tamin'ireo ndray zany ny olombelona rehetrarehetra sy ny taranany satria tsisy olona tsony zany teto ambonin'ny tany araka ny tantara tao amin'ny Baiboly, de niala tamin'ireo de reo izy tsika zany rehefa teo anatrehan'ny Noa de nisy anankiray tamin'ireo nahita Noa an-tanjaka rehefa mamo izy moa le anarany, sady manao récapitulation tsika, iza le anarany moa tsika tsika tsy mahay zany, telo lany zanaky Noa, Sema, Hama, Safeta, de iza le anankiray nahita amin'ny fitanjany zay ataovy mafy hoe azafady indrindra Yama, tsara koa nalalany zany nany an-trano ankora mba mamaly. Yama lay zanany anankiray rehefa nahita ny fitanjany Noa de nilaza tamin'ny namany, nilaza tamin'ny rahalahany, dikan'izany de napatezitra ny Noa io hoe ianao zany nahita ny tanjaka tsy nanafy alamby ianao fa lasa indray anao niteny tamin'ny rahalahanao, de nahatonga le ozina tamin'ny andro Noa lay fanalambaraka ny fitanjany Noa, zany hoe raha mahita ny fitanjahany namantsika zany tsika mety nanao fahotana izy ny zavatra nataony de ny tsara indrindra tsy mitanisa sy mitantara ny fahotany amin'ny namana hafa fa miteraka oziny fa ny mandrakotra azy amin'ny fitafiana, satria misy fitenenana hoe ny adalan'ny tena tafindamba,
dia zany ny tena kristianina tsy manala baraka ny namany fa tena manafy lamba. Ka nataony sy Sema sy Jafeta dia naka lamba izy dia tsy nijery ny fitanjahany dadany fa manao dimy anoatra dia nisaromany izay lay fitanjahana izay. Zay zany ny atao hoe fihetsika feny fahendrena indrindra. Fa nozony no am'izay dia zao nozona natao aminy hoe ho andevony rahalahinao anie ianao mantseny misy an'izany ao anatin'ny baibolitsika rehetrarehetra hoe na tsy mamadika pejony ary ianareo dia misy an'izany ao. Dia rehefa voaozina nanomboka teo dia ozy izy voaozina hoe Kanana ka ho andevony rahalahiny. Dia zany tompoko natonga ny tanin'ny Kananita lamena ho an'ny zanak'Israely. Iny efa hitanareo iny moa zany fa tantara lava be zany dia na dia tany tondra-dronosy tantely ary dia nalainy Josoa hatramin'ny mpanaradiana azy satria efa voaozina mihitsy zany ny Kananita hoe avy amin'ny dia voaozina izy dia lasa ny taniny lasa ny olona zany tsy tompon'ny tany intsony izy. Araky ny fantatra nefa zany araky ny fanadihadiana zay efa nianarantsika tamin'ny onjam-peo sady manao ina moa zany récapitulation araky ny teny teo ny taranak'i Jafeta rehetra zany dia rehefa nandeha miparitaka dia nahazo mifaritra Amerika ray manontolo sy ny rehetrarehetra avany dia mifaritry iza koa le anankiray moa Sema dia nahazo mifaritra Eropa ray manontolo sy ny Azia ray manontolo fa ny taranak'i Ama kosa dia ny Afrika ray manontolo no naparitaka azy. Zany hoe le taranaka le voaozina zany dia nahazo ny Afrika ray manontolo dia ireo zany le lazaina hoe ho andevony rahalahiny. Dia namino koa ny olona na tsy mino an'izany dia zany zao ny zava-misy. Ny Afrikanina dia andevony rahalahiny zay tonga raha izy avany dia manandevony Afrika daholy dikan'izany mila tapahana koa zany ozina nyteneninao hoe andevony rahalahiny. Za tamin'ny nanapaka ozina dia tapahako amin'ny anaran'i Jesosy dia nitapaham-piandry ny fanandevozana rehetrarehetra mba tsy ho andevony olona intsony amin'izay asa rehetra zay ho ataoko. Dia zay ny resantsika hoe mila fantatritsika koa zany tantara rehetrarehetra izany. Rehefa nytoy ny taranaka taty aoriana dia natao hoe ozina zany dia hoe voazina sady mamitina kely an'le resaka teo aloha satria misy tsy naharaka mihitsy. Beta be ny mesazy tao aoriana amin'ny feonantsika ireny hoe zay tsy naharaka pastera, zay koa ka tara tamin'le zoma fanavoazana tsy nahita. Dia zay zany somary amintinana kely anazy ndao sady manokatra an'le anareo nareo no manoka récapitulation kely. Dia ty tsy mamerina azy lava be tsontsika satria efa fantatrareo tsara hoe anoitsika ny fianarana mahakasika an'ilay fanapahana ozina ilana tsy moa zany fa dia tena fa reraka mihitsy hatramin'ny kahie ato. Dia mahakasika an'le ozina dia resantsika hoe fanamelohana avy amin'ny teny hoe katara le ozina dia hoe mitondra fanamelohana. Zany hoe ny olona anankiray zany rehefa mitondra an'le ozina sy fanamelohana dia mavesatra ny fiainany. Tsy mety lasa lavitra mihitsy izy fa mavesatra ny fiainany na dia mpanompon'Andriamanitra ary izy. Misy moa miteny hoe efa niotin'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana ny oziny tena marina zany, za mihitsy ny eo amin'ny baiboly. Fa na ny aretina koa ary dia efa ozy ny tompo hoe mitondra ny aretintsika izy. Fa ny fitondran'i Jesosy ny aretina tsy manakana ary tsy miteny mihitsy izy aza metraha tanana tsony marary fa sitrana ho azy amin'izao. Fa na no entiny ary ny aretina dia mbola ilaina foana ny fametraha tanana. Azonao ve zany? Ka na no entin'i Jesosy ary ny ozina dia ilaina foana koa ny fanapahana n'ilay ozina. Reo zany dia action roa tsy maintsy mitambatra zany izy anankiroa reo. Zany hoe mba hanamarina ny tompo fa miara-miasa amin'ny mpanompony izy dia na dia no entiny ary ny aretina dia avela mametra tanana aloha ny mpiandry mba hanasitranany an'le olona amin'ny alalan'ny mpanomponya mba hahatonga ny olona tsy hanao tsinitsinina amin'ny mpanompon'Andriamanitra. Noho izany ilaina foana ny fiaraha-miasa amin'ny fanapahana ozina na dia efa noentin'i Jesosy ary zany ozina zany tsy hiditra lalina be ny amin'izay fa fanazavana tsotsotra izay rehetrarehetra izay. Rehefa nijeritsika tamin'iny dia ny hoe ny antony havian'ny ozina dia tsy halavaina be ntsony fa reto anaky efatra ny tena fantatra miambin'izay ambiny sisa rehetrarehetra dia ny voalohany dia hoe avy amin'Andriamanitra vokatry ny fandikanany teniny ary ny faharoa dia hoe avy amin'ny olombelona. Le olombelona rehefa andresantsika dia hoe avy amin'ny olona zay mety manodidina anao, mety ny dadanao, ny mamanao, ny zokinao, mety ny dadarabe sy ny mpiamasy, zay averina foana ihany. Fa niza isika no tsofin'ny olona rano ka olona tsy kristianina le nitsodrano anao dia tsy maintsy ozina ny ameny anao andy. Mazava aminareo ve zany tompoko? Na iza nitsodrano anao ka olona tsy nandray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany dia tsy misy olona afaka mitsodrano zany satria rehefa azavaiko tsotsotra fotsiny fa tsy hiditra lalina be satria rehefa hitsodrano an'i Isaka, hitsodrano an'i Jakoba, Isaka dia hoy ny teny hoe anaovy ampia anaka mba hitsofan'ny fanahiko rano anao. Inona zany no mitsodrano? Inona? Fanahy no mitsodrano.
Dikan'izany zany zay fanahananako ato amiko ato nafahako itsofako rano anareo. Raha fanahan'Andriamanitra ny ato amiko dia fanahan'Andriamanitra no itsofako rano anareo. Dikan'izany zany rehefa tsy nandray an' Jesosy dikan'izany tsy manana ny fanahan'Andriamanitra dia mazava ho azy fa tsisy olona mafanahy tenatenany zany fa na fanahan'Andriamanitra na fanahan'ny démoniny ao anatiny ao. Na tsara fanaberany olona na mpanao asa soberany olona na tena hoe be dia be mantsy ny diso hevitra amin'izany hoe voavonjy ny olona rehefa manao asa soa, ka raha ny asa soa no mahavonjy dia miliardera ny voavonjy daholy. Dia tsika le tsy afaka manao ninina zany very satria tsy manam-bola. Ny asa soa dia fanampin'ny fandraisana an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainana. Zany hoe ny olona nandray an' Jesosy manao asa soa, zay ny tena ilain'i Jesosy. Ka raha ohatra zany ka olona antitra anankiray tsodrano anay, dadabe anay, tonton anay, tsodrano anay tamin'ny alalan'izay mety ho fitsofany rano ka tsy nanana an' Jesosy izy dia tsy nisy tsodrano zany latsaka tao aminao, fa ny fanazy ao anatin'ny olona no mitsodrano azy. Ka rehefa nandray an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainana ny olona dia ny fanahan'Andriamanitra no mitsodrano ao anatiny ao. Zany aloha zany tsara ny alalantsika an'izany. Ka raha nisy tamintsika nitsofony dadabe any rano ka nyteneny hoe hotahian'Andriamanitra sy ny razana ny anao anaka, tapao androany zany fa anelo anao foana ny razana isan'andro. Dia le razana efa maty any ny fiainanao ka tsipozipozy tanteraka mihitsiny. Dikan'izany tsy misy Andriamanitra afaka mitsodrano miaraka amin'ny razana zany mihitsy, fa zavatra roa tsy mitovy zany dia Jesosy Kristy sy ny razana. Tsy miditra lalany amin'izay tsontsika fa efa rentsika izay. Noho izany dia tsy tokony isy tsodrano mitambatra ohatran'izany tsony aloha. Dia reny zany dia mivadika inona koa zany reny? Ozony reny. Inona zany teny nalokana. Nakany amin'ny dadarabe ianao dia nitsofo dadarabe rano, tsy isy dadarabe mahay mitsodrano zany fa tsy maintsy mivadika ozony. Niza ny tsodrano anao, niza nilaza zavatra taminao ka tsy nanana ny tompo mpamonjy ny fiainana izy dia ozony zany. Dia le avy amin'ny olona kosa isika somary manao tsoromenatra kely misy razambe anareo tany aloha tany nilaza zavatra tamintsika le olona tamin'ny taranaka hoe ohatra misy olona zao nivadiny tao Antsirabe, matiny tsongisiny lambo la iray mpianakaviana be. Dia rehefa maty le iray mpianakaviana dia nanozona lehibebe hoe raha zay mbola taranaka koa ka mihinana lambo dia hozoniko mihitsy. Vokatry le dadabe maty ny lambo dia nanomboka teo zay mihinana karazana kisoana lambo dia misy vai daholy azafady amin'ny fitombenany sy ny atony. Dia tsy maintsy tapahana zany zay ozona natao amin'ny bebe zay. Tsara ny mampafantatra anareo fa matetika mahatonga ny ozona latsaky ny olona ray na zay io zavatra io nahavonjy azy na io izay namono azy. Mazava aminareo hoe zany fanazavany zany. Ohatra misy dadarabe anankiroa Rakotomaditra sy Rakotomaditra zany ny faninana amin'ny kely malaza ohatra. Reo zany samy dadarabe reo. Dia nasiany Rakotomaditra tamin'ny voakanina na akoho ohatra zany kely malaza dia nitsatoka tao amin'ny tendany tao lay akoho dia maty zany kely malaza. Dia manomboka eo zay olona rehetrarehetra mino sy manompo an kely malaza dia tsy mahazo mihinana koa satria io no nahafaty anazy. Mazava aminareo amin'izay zay dia ny mahatonga nyreny mpanandro piskidy reny fady zay dady tezainy na le zay zavatra tromba ao anatiny na zay zavatra piny ao anatiny ao dia zay nahafaty an'iny tsy azo ny hohanina. Misy zao ny tromba fady antsy satria nitsondromin'ny olona antsy ho dady io tamin'ny fahavelony na io tromba io dia maty olona io dia rehefa mivadika natao tromba natsony izy taty aoriana dia zay mitazona antsy rehetrarehetra vao misy antsy dia maty ny herin'io zavatra tazominy io. Dia zay zany mahatonga zay fady antsy izy dia lasa milatsaka ozona ho azy zany zay dia tsisy afaka mikitika an'izay ny olona rehetrarehetra zay manompo an'iny zavatra iny. Ka ny dadabe anao na ny bebe anao mety hoe tany anaty ala tany dia tonga ny vazaha hitivitra azy dia mety narova ny voropotsy izy ohatra zany teneniko zany dia nanomboka teo izy hoe za ndray raha mbola taranako satria voropotsy namonjy dia tsy azo nareo hohaninareo olona ny voropotsy satria io namonjy antsika ohatra. Dia zay taranany aty aoriana ohatra za mihinana voropotsy dia lasa tratra lenina daholy oziny dia na marary na mitsipozipozy. Dia zay zany mila fantarina hoe inona ny fady an'ilay taranaka le razambe anao tany aloha tany. Misy zao tia motsy tonongo satria mandeha mivatana be amin'ny onjapeo izy ty. Nisy taranaka anankiray ny amin'ny faritra varatra any amin'ny talata amin'ny volon'ondry makany aloloha rehetra any iny. Dia tamin'ny andron'ny fahampanjaka tantara tena nisy ty fa tsy hono. Tamin'ny andron'ny fahampanjaka dia nisy tsy fifakazahoana teo amin'ny andrenam-pony Merina sy olona anankiray io.
dia nozonona andrenam-ponimerina hoe ianao raha sy izay ny taranaka ao rehetrarehetra dia tsy misy afa-tsy sarety sy vary ihany no azo ny velomana. Ny ankoatr'izay dia tsy velona ny amin'izay izy, lehilahy lehibe zay no nitantarana an'izay. Tao aorianan'izay rehefa tonga ny génération hatramintsika amin'ny teny zao dia ny taranak'ireo olona rehetrarehetra any amin'ny faritra avy dia ankamaroany vary ny tena ivelomany, vary ny tena ivelomany na resaka sarety. Dia ozy izy ianao hoe tsy marina zany pastera fa misy manan-karena tsy amin'ny vary zareo tsy manao vary, dia tena manan-karena tokoa ny sasany amin'izareo tamin'ny tsy nanao vary fa ohatrany hoe nanao hazo na nanao inona koa moa zany, ohatra zany hoe nanao fivarotana kainkery. Fa ny zava-misy rehefa me manan-karena amin'izay izy dia tonga eo amin'ilay limitin'ilay ozina amin'izay dia mitsotsoroka amin'izay ny fiainany. Dia raha manana sprinter 10 izy dia potika tsirairay ireo sprinterandreo na amidiny tsirairay, dia ny hafarany tsy manana ntsony izy ny hafarany. Azonao zany le zavatra misy zany hoe raha dia avy eo ny hafarany tsy maintsy miverina mivaribary ihany izy na manao vary any izy mivelona. Dia jerenao koa zany zay hoe mety ho tafavoaka ihany ianao fa vokatry le ozina ny anjady tamin'ilay inona moa zany le taranaka ray manontolo io dia tsy lasa lava. Dia tena nyteny mihitsy ny taranaka avy amin'ireo marina zany pasteur. Nisy olona teo aminay nanana camion fa zao no isany fa zao tsy nanana tsony. Nisy olona teo aminay nafa nitsotsorika maigny camion na miditsy rehetrarehetra. Tena misy zany, zany hoe vao lasa tafavoaka dia tsy mihoatra an'le faritra le ozina dia tapaka manomboka ao. Mety antanareo faritra ahoana moa zany hitantsika zao limite ny tadiny, azafady ny tadiny ihany no azony andehanana fa tsy afaka mihoatra an'io izy, dia tsisy valaka amin'izany ny ozina hatreo amin'ny limitin'izay takatreo dia eo ihany, tsy lasa lavitra an'io ianao. Dia zay no mahatonga ny olona hoe T2 daholo, dia T2 daholo ny akamaroan'ny taranany dia niala teo. Dia misy indray tsy manana BBC dia taranany rehetrarehetra ohatran'izany teraka tsy manambady dia ny taranany rehetrarehetra ohatran'izany. Dia misy le sima reny, sima zany dia misy ohatran'izany daholo. Dia misy ihany koa teraka tsy manambady, misy ihany koa asmatika dia asmatika daholo izy. Dia eo ny limitin'ny fetra amin'ny farany dia maty ny asmatika daholo izy rehetrarehetra. Zany zany le hoe ozona. Dia zay ny antony ikaroantsika sy bebahantsika ny amin'izany. Ka na mino ny olona na tsy mino ny olona dia zay le atao hoe ozona zay. Dia io rehefa milaza ny dokotera dia héréditaire ny filazany an'io, manaranaka. Raha vao ny aretina ny atao hoe manaranaka dia inona zay le izy? Ozona izy zay. Satria manaranaka avy amin'ny alalan'ny rà dia miampita aminao, miampita aminao, miampita aminao, dia zay no mahatonga anazy hoe tapahana. Ka raha tamin'izaho mbola tsy nanambady zao zao ny tapaka ozona, ohatra zany mbola tsy manambady dia tapahana daholo ny ozona zay fantatra rehetrarehetra aloha ka fantatro. Ny hoe tapaka ozina tanteraka zany aloha zany tsisy an'izany fa misy apatsivin'Andriamanitra foana io zany hoe mbola nisy an'ity ihany koa. Fa mba hoe le fototry le ozina ohatra hoe fijangajangana sy fampotsampy ka miteraka amin'izay zay mivady dia ny zanaka ao aorianan'izay tsy tapahana ny oziny le fampotsampy intsony sy le fijangajangana satria mbola tsy niteraka azy dia efa tapaka ozina izy. Fa raha toa kosa mivady zay anankiroa ka rehefa mivady zay dia zay vao nahatsiaro kay tena tsy nety nataon-drazambe dia tapahana amin'izay ny ozina dia le zaza nateraka rehetra teo tsy maintsy hoentinao tapahana ozina daholo satria efa teraka tao anaty ozina izy. Zany kosa angamba mazava ve zany tompoko? Dia zay no mahatonga antsika hoe tsy lamody akory ny fanapahana ozina, tsy lamody mpivavahana ka hoe inona indray zao malaza ozina indray hono zao hoe andresika rehetrarehetra nao an'izany ozina zany indray dia tonga indray ny amin'ny herintaona dia efa tsy lamody tsony anky izany ozina zany efa tamin'ny herintaona zany, fa tsy lamody mpivavahana ny fanapahana ozina. Fa mety mandrapikipo ny masonao ary mbola misy zavatra mety apatsahivon'i Jesosy ianao foana, apatsahivon'i Jesosy ianao foana, apatsahivon'i Jesosy ianao foana zany zavatra zany. Vao teo nisy rahalahy namana pasteur anankiray nanao moraingy taloha dia hatramintsika amin'ny teny zao mbola manofo ratsy foana, manofo ratsy dia nangato pasteur mba tapahozina vao teo vao sanidina tety zao zay amin'ny rahalahy no niona dia hoe mba tapahozina pasteur fa tena henoko mbola manelo fa kay za taloha nanao moraingy dia nanao ody inona moa le totondry, ody totondry dia lasa niteraka ozina ho azy le izy. Ny ozina zany dia misy ny lovaintsika tao amin'ny dadabe sy bebe sy dada sy ny eny fa misy tamin'ny andronao mihitsy ianao no namboly ozina satria nandika ny tenin'Andriamanitra izany. Dia efa nomenantsika teto ny fomba ny tsiponana an'ireo ozina tsirairay ireo hoe raha avy amin'Andriamanitra izy dia ahoana ny anaovana anazy, jerena daholo izay didin'Andriamanitra mety nidikaina. Efa nitsangatsanga ve ny dadabe anay vady firiny azy dia hifonany zany, dia nefa nanompo sampy ve, efa nangalatra zavatr'olona ve, efa nanambaka olona ve, nakatanin'olona keriny ve, dia tsiponina ao arak'izany. Dia zay le nahatonga anareo be fanontaniana be zany ve ho vita pasteur. Dia zay ngeny tsy mampety le fanapahana ozina tao anatin'ny tapakandro dia ho tapatapahana amin'izay rehefa aveo satria le fitediavana an'izay mbola ilana
tena concentration sy fandiniana hoe inavo marina moa le tena namatotra anay. De zay no raisika tsiraray avy mahatonga le fotoana lava be mihitsiny. Rehefa mba vita zany zao ohatra ny anareo de mety misy olona hafa ndray avany de hoe zay koa pasteur tena resy lahatra fa ny anay koa tapahana le ozina de anjarantsika zany. Zay le resaka tamin'ny avy amin'Andriamanitra fa andonge tohizantsika kely am'izay le hoe ozina avy amin'ny zavatra fa na be fanontaniana be anareo tato. Ity ny tena na be fanontaniana isorako manokana fa misy manam-pahefana kely mba miantso antsika. Hoe pasteur ohatrany resaka ianao ny amin'ny MPR le police de la route le maka vola sy ohatr'izany reny tena nyteny an'izay mihitsy ateto hoe miteraka ozina ny zavatra azo ary mbola nanampy kely mihitsy areo hoe na io resaka miazona sy na io resaka zafady raha miteny an'ity fa tsika mila mandray tsara eno tsara le zavatra zavaina na io resaka tombola io koa ary iteraka ozina ho an'ny fiangonana raha voatsaitsika nitondra ny tsara. Teny anao an'izany mihitsy fa iteraka oziny jerevinareo tsara rehefa niainga ny tombola avany de samy mividy daholo tsika tike satria manatena ataovy mafy manatena zay mivoaka ray de hoetambavaka pasteur mba azo an'izy zay mivoaka ray hoetambavaka pasteur hoetambavaka de rehefa hitondra an' Jesosy ino raha ianina mba meo an'io ino koa raha ianina de na Jesosy ary sahiratsany iza zany mieko an'lizy zany amin'ny rehetrarehetra fa misy anankifiry izy rehefa avy eo zany inke de inona ny zavatra mitranga rehefa tsy azon'le olona am'izay le izy de nametraka sento am'izay izy za veranga mividy be folo nefa tsy nahazo de lasa nisy alahelo tao anatin'ilay vola zay nanoana ny fiangonana nefa ny zavatra omenan'Andriamanitra zany tsy azo arahana sento fa lasa tsy akasitrahan'Andriamanitra. Raha ny tena izy ny famezana tompoko rehefa omenan'Andriamanitra tsy asiana tambina asiana takalony. Tena azafady mety misy tetafitohana be zao nareo am'izany satria mety ana raha ny tena tokony ho izy mihitsy ny fivavahana tsy tokony asiana ateriko alosy atao ina moa filazan'izany hoe manaovan'ity anao de amenan'ity manaovan'ity satria tsy fanatena an-javatra no anompotsika ny Jesosy. Misy taona tamin'ny lady mitandrina de nitenenako mihitsy izy ny tao aminay hoe tsy asiana tombola ty zao hoe raha tena tia ny olona reo olona tsy voatery vidin'ny tike anareo izy vao mandrotsaka fa omeny fotsiny amin'ny fitiavany ty pasteur atolotro anao ty tsy voatery asisio atao fa reo zao olona ty ambany vohatra de nividanana an'le tike mba te ahazo sio izy mba te ahazo kovety izy alefa nefa le izy tsy nahazo izy rehefa avy eo de sady mody izy mane za feky mividy be anankifolo tsy nahazo ana de sio anankiray ary de avy eo am'izay za mety mba mahazo moto de izy hoe iny zany zao le moto azon'ny pasteur tamin'le tombola tariny fa zay tsy mba nahazo na kely ary de lasa misy alahelony ao anatin'le izy mandainginareo raha tsy malahelo raha mividy be folo amina 100,000 zany ka tsy mahazo hoe iteny venareo tsy malahelo mihitsy pasteur marina ve sa tsy marina zany fa raha mividy ianao anotriny hoe raha ialina be raika mividy folo ianao raha tsy nahazo ianao na tamin'le anankiray tamin'le loha tsy maintsy misy kely any ao anatinao manao hoe za ve efa mividy folo nefa tsy nahazo zay fotsiny de miteraka oziny zay lasa rehefa mitsangana le zavatra aorina de lasa misy alahelonao ao anatiny le ozina ne de azo avy amina alahelon'ny olona anankiray zay le hoe raha misy mamindra amin'ny faritany no amin'ny faritany anankiray de vooziny izy satria malahelo hoe ny taniko ve nalainao ka na mandefitra re tsy manino iny de ny alaheloko amin'io taniko lasa an'io fotsiny de tsy atafita mihitsy hatramin'ny taranaka fara mandimbinao de zay ohatran'izay mihitsy ho le hoe misy manam-pahefana manakana de maka vola fotsiny izy de le chauffeur fa efa nitantara taminareo teto fa teny talata amin'ny volon'ondro aza de tena teo akaiky ny chauffeur mihitsy fa voalasa ho zay ny alakely le police zay tena ozy le chauffeur hoe zay le tsy amin'ny firy maraina de fa mitady vola ela mitango fotsiny amandiavany lazy 2,000 tena mba azafady fa tena zany mihitsy nataon'le chauffeur de ozy any atsaiko any tena iny olona nahazo an'le 2,000 iny zany nietrehitra mba nahazo 2,000 tsika fa mbabiozina be izy satria alahelon'ity chauffeur ty no namezany an'iny en plus tsy rainy nanao an'izay fa nandeha ndray zay ny oatra kely de nisy ndray tery ansapany de nisy ndray de isaky mandeha zany de misy entoatran'izay foana le chauffeur de tsika malagasy zany lasa mifanozona satria le chauffeur manozona le polisy koa manantena hoe mba nahazo fitahina izy ao anatin'le izy na le sandarme de zany inkeny le toetsaina mila ina moa zany mila amboariny de zay nge le toetsaina mihitsy mahatonga amin'ny fifoazana hoe mila mijoro tsika fa raha ifanozona ianao manao taratasy any brao de mandoha vola ianao fa mandainga ianao raha vao mihoatry ny alaina anao raha tsisy ento zany ianao mandainga ianao raha hoe taratasina 2,000 ny tokony alainao de nampandoavina 100,000 ianao tsy maintsy misento ianao roalako ve na lefa tany de le olona nazo an'iny nietrehitra fa nanakarena be izy tsy manakarena zany izy fa laingany devoly zany
fa na lanilaniny amin'ny tsisy dikany iny na vita trano sy tany any izy fa tsy manam-piadanana zany. Baiboly no miteny an'izany fa tsisy fiadanana ho an'ny ratsy fanahy. Ny atao hoe ratsy fanahy dia maka zavatra tsy amin'ny marina, tsy amin'ny fahamarinana. Dia aleo ihany mihinana ravomanga misy fitahina toy izay mihinana kotileta feno inona moa zany aretina sy feno inona koa ty filazana azy rehetrarehetra teo goty sy ny rehetrarehetra. Fa tsika mila malala an'izany fa aleo sy mbo mofo maina misy fitahina toy izay hena arandromiromo. Ka zany mila anarantsika zany. Dia zany mihitsy ny amolavolaina ny saina. Ny anay dia efa mivolavolaina tamin'izany raha matoa io tsy ny areny tsy ny aben'ny sakafo hohanina ny mampatavy sy ny mampangeza sy ny mampatanjaka fa plus io misy fitahina vao maitsika matanjaka ara-pinoana. Dia tsy ny abetsaka le izy ao. Dia mianatra an'izany ny atao hoe tena fifoazana marina, mianatra mandeha amin'ny fahamarinana fa tsisy olo marina zany ka very tamin'ny fiainana na diso anjara zany tamin'ny fiainana. Andriamanitra tsy manadino anao mandrakizay satria nanao azy ianao ary niasa ho amin'ny fanjakana. Dia io zay satria ianao nitandrina ny didiko ho avy koa hamonjy anao azao izy izy. Dia ataony samihafa ny manompo sy ny tsy manompo an'Andriamanitra. Dia izay le ozina misy trandrahantsika ao anatin'ity izay inavy zany ozina rehetrarehetra zany. Dia izay le am'le ina moa zavatra iny le zavatra. Dia nisy fantaninareo foana no avaliko anatin'izay le adiny ray latsaka izay koa ny hoe pasteur miteny tamin'iny hoe ahoana le mividy zavatra napisifisy antona olona. Dia nanao fanahoarana hoe raha ty telefôny ty kosa avy eo amin'ny vidiko efatretsy. Dia iny fa misy olona sanatrizy tsy salama aonko dia amidiko aminao 10 alina. Dia ianao mividy an'izy 10 alina netritra nahazo mora ianao. Fa nahazo mora ianao fa naninona le olona mivarotra an'izy sento izy. Tena iny ry vidiko efa tena noho ny tsy fisina tato an-trano dia namidiko mora. Dia efa name solution ary tsy amerina be an'izany tsika fa lany ny fotoana. Na soa omenao aloha ohatra hoe 10 alina ny ilaina. Za raha nabavy ty 2 ny ananako tsofoko rano ianao azaverina tsony iny. Na zay ianao ataonao na soa izy ianao hoe zao ary tazomiko ty telefônanao ty amin'le 10 alina. Dia tsy ampiasaiko fa miverena eto ianao rehefa mana 10 alina dia averiko aminao ty. Avotako ianao mba tsy hatonga an'le izy ho lasa ny olo-kafa. Ohatra zany teneniko anareo zany nisy rahalahy mivarotra fitaovana tamiko, fitaovam-piasana le enclim vy be reny. Izy io mpanao an'le inona moa le dia mirehatra be ny afo dia alefaony vy le taforana reny inona moa ireny forgeron zay moa panefy. Toy izay fa maninona hoa rahalahy no amidinao ny fitaovam-piasanao ka tsisy ankohanina zay ozy izy tsy mety ho azao. Satria raha ny fitaovam-piasanao mihitsy no amidinao dia inona tsony amin'izay no hivelomanao. Fady ho aza mivarotra fitaovana na tena tsisy hohanina reo an-trano ny fitaovam-piasana tsy azo amidy. Sisika ihany izy dia zao nataony hoe rehefa tsy vidy pasteur dia hoentiko ary ampivarotra vierity ozy izy dia amidiko ohatrinona raha hoa iny. Dia niteny izy zao pasteur amidiko amin'ny pasteur 10,000. Tatera ho fameko ray alina ianao am'ty indray mitoraka ty dia mandehana fa zao tazomiko iny viny fa miverena amin'izay amin'ny fotoana any rehefa anany se. Dia rehefa tany ariana tsy nahatavaverina mihitsy moa izy. Nefa hitako fa tsy niasa tsony izy tao anatin'ny 2 volana. Dia nanontaniako hoe mbola vonona hiasa ve ianao? Pasteur vonona hiasa fa tsy manana fitaovana tsony makalesa ny an-trano dia alaivo amin'izay ny vianao fa zao kosa mba miteny aza amidy. Dia fa izy taorianan'izay na halala hoe ay rehefa namidiko ny fitaovako nikatona daholo ny vavany rehetrarehetra tato an-trano. Dia nalainy amin'izay le fitaovana vonahitra ho an'ny tompo fa mba mandroso kely izy amintsika amin'ny teny zao ary tsy samy varotra fitaovam-piasana intsony. Ohatra zany koa ny fanitsiana olona ihany koa azo atao zany. Dia zany zany le atao hoe fanavotana ka raha azo atao dia tsy fanao loatra ny manararoatra olona ary tsy azo atao ny manararoatra olona ao anatin'ny fahatereny sy ny fahavoazana. Tena mila ianarana mihitsy zany. Zany ny tena kristianina ne rahalahy dia olona feno fitiavany. Tsy manao ratsy ny namany zany. Malahelo izy raha misy mahazo an'io namany. Zany inge ny tena kristianina zany. Ohatran'i Jesosy nalahelo sy nalahelo anao, fontsika mbola mpanota izany. Dia ianarantsika ihany koa zany. Zany koa dia tafiditra amin'le hoe zavatra zany. Efa niresantsika teto hoe endry ny mpanjaka be ny tany dia tafiditra amin'le zava-boahozina. Dia alana ve reny pasteur alana dia kapakapaina dia dorana ihany koa ireny mpanjaka be ny tany reny. Efa voalaza teto mamerina foana ianareo fa za koa tsy reraka le tavonjaza alana ozy izy tsika ngoty dia atao inona arios dory. Efa niresaka an'izany tsika alao le tavonjaza le trampangaraka alao amin'ny tranonareo fa tsy mampanankareny zany reny raha reny nampanankarena fenonainy anay tao an-trano na ataonay atao trampangaraka daholo mihitsy raha ny trano tao rehetrarehetra ny haingo trano fa tsy mampanankareny zany ny
trampangaraka fa ndresantsika teo hoe misy ao anatin'ireny ny tany alaina avy eny amin'ny fasana ohatra dia alefany eo amin'ny tranonao ao sy ny sisa rehetrarehetra fa andao tsika hijery amin'io zavatra voaoziny io dia amin'ny Josoa 7. Andao tsika hijery an'izany tonga dia ity mihitsy lesonao menantsika amin'ity androany ity mihitsy zay Josoa zay fa manjary mba tsy isin'leo lasa resaka be fotsiny le zavatra andresantsika. Josoa pezy 200 le zava-boozina foana ty resantsika ity tena mila ianarana satria ny mampahantra ny malagasy dia io le zava-boozina tehirizina ao an-trano io tahaka ny hoe tsy andrazana tamin'ny fanamadiana tehirizina ao an-trano sainam-pirenena avy tany amin'ny famadihana tany le teo dia alefa ao an-trano sarin'olona efa maty tehirizina maka ao an-trano dia reny teraka zava-bozy le sary efa maty resaka koa zany hoe tamin'ny maty dia misy le sary bozy tangeza be iny tany hoe le ngeza be iny izy dia rehefa maty tsara dorana miaraka amin'iny rehefa mandevina zay ny tokony ho izy aloha fa io moa miankina amin'izay faharesen-dahatra ny tsiraray avy. Dia Josoa 7 donc mba jere tsara ty tenin'Andriamanitra ity fa resaka zava-boozina ny resakitsika amin'ity androany ity. Josoa 7 amin'izay resy lahatra tsara tsika hoe tena ao anatin'ny baiboly mihitsy misy an'izany. Ndao ary tohizana amin'ny anaran'i Jesosy vakina ao vakio dia za mamaky dia ianao manaraka an'izy amin'ny anaran'i Jesosy hoe fanjanak'Israely nandika ny didiny amin'ny zavatra voaozina fa iakana zanaky Karmia zanaky Zabdi zanaky Zera avy amin'ny firenen'i Joda naka tamin'ny zavatra efa voaozina ka nyrehitra tamin'ny zanak'Israely ny fahatezeran'i Jehovah. Raha vao mitahiry zava-boozina zany ny olona anankiray misy tany eo aminao dia nakisaka ao ny taninao dia nahazo ny tany ny olona anankiray dia matezitra an'Andriamanitra zany zavatra zany. Mpiasa ny poro ianao dia misy clé tany tsara be noentinao nody tany an-tranonao dia matezitra an'Andriamanitra zany. Ary aza dino mba tiako mihitsy ho fantatrareo fa reo atao hoe vahiny tonga eto amintsika ireo samy manana ny Andriamanina ivavahany daholo reo. Za zao nahita fa mivoaka amin'ny radio moa ty fa afaka manamarina zany ianareo maka eo amin'ny eo Beorika ingenareo dia misy trano ngeza be zay eo amin'ny building eo dia midinareo ambany amin'ny sinoa ao fa ny Andriamanitra ny sinoany tsy hafeniny fa apetrany eo mihitsy eo ho an'izay efa atsangano ny tanana zay nahitan'izany Bouddha eo amin'ny renareo reny nahitinareo dia eo mihitsy ny azy dia asiany agarbati mirehetra eo nalalana an'izany ary zay tsy nahita masy fa raha matona vesatra be ny lohany fa misy inona reto mafy te andoby ao izy zay tsy na fa misy inona niakatra amin'izay vao nahita ary ty zavatra ty kely lolo avintsika ato zany hoe manany Andriamanina izy dia zay olona miasa rehetra amin'ny sinoa zany ka mangalatra ao aminy dia io devoly miasa ao aminy io mamely amin'izay ny fiainanao dia zay zavatra alainao aminy tsy mitondra fitahiana ho anao ao an-trano fa miasa ho azy amin'izay le Andriamanina zay veriny fa mitaha azy satria raha ihany moa n'Andriamanitra dia Jehovah Andriamanitra ray dia Jesosy Kristy ary ny fanahy masina ny ankoatran'izay zany dia devoly dia hiasa ho azy zany ny devoly ho an'izay manompo azy dia asiny amin'izay ianao dia zay no mahatonga anao mitaraina rehefa miasa amin'ny vahiny amin'ny ankarana hoe zay pastera tena mahazo karama fa tsy mangona nininona firy mihitsy zay ohatra ny tena tsy tena tafavoaka zany na mangona ohatra ny tsisy fiadanana satria hoentiny eo amin'ny Andriamaniny anazy lay zavatra sy vola zay zaraina zay tsy angano fa tena olona ny asa tao mihitsy nahita fa tena mitsongoloka izy mivavaka ao an'ny voly io dia rehefa zaraina alohan'ny zarana izay amin'ny mpiasa rehetrarehetra ivavahany le voly tonga any aminao amin'izay zany raha vao tsiroahanao devoly dia tsady manjaka ao an-tranonao ny asan-devoly no satria tsara fantatry ny malagasy mpiray tandrazana amiko izay mihaino zao fa rehefa mivavaka ary zareo dia mba zao mihitsy ny tena vavaka ataony engany ny firenena izay andehananay dia ho badonay mihitsy tena ho bado meo firenena bado izahay mba anjakanay dia afaka misy olona mijoro vavim-belona amin'izany foana ao fa tsy ampy ny fotoanantsika meo firenena bado izahay dia tena tsika rehetrarehetra zany abadon'ny sampitsika dia lasa ny vahiny ny tena manjaka tanteraka eto amintsika eto dia tsisy andiso an'izany kiso nareo ka nangatanana hoe tsy marina zany fa tsika rehetrarehetra miara mahita ny zavatra rehetrarehetra eto Madagasikara zay tena atao hoe stratégie ninona ihany koa na miteny ianao pétrole essence mahakasika ny solika mahakasika ny banky mba hiteny ianao raha misy anankiray amin'ireo malagasy no mitantana azy mba nareo no miteny an'izany indrindra le nareo mamaly ato hoe tsy marina zany fa nilazany taminareo ny antony tsy averika any tsy resaka mpitondra sy mpanohatra io fa le resaka fanompoa sampy
mahatonga ny tenin'Andriamanitra hoe amin'ny firenena hafa eo aminy sandratra ambony no izy, fa izy ataoko mpampisambotra, fa ianao kosa ho mpisambotra eo aminy. Zay le tany amin'ny Deutéronomie zay zany hoe tratra ny ozina amin'ny malagasy ka ny firenena mampisambotra azy daholo, fa izy kosa izy misambotra, izy zany lasa misambotra foana amin'ny malagasy fa tsy mba mampisambotra mihitsy. De zany nijorotsika eto mihitsy anatanterahana zany, ka jerevinareo am'izay le ozina, eo am'izay nitahiry zava-boaziny kana. Andininy faharoa 7:2 amin'ny anaran'i Jesosy, le Josoa arao inge hoe ary Josoa naniraka olona hiala tany Jeriko ka ny ay izy eo anilany Betavenina atsinanany Betely, ka niteny taminy hoe miakaraka safo ny tany, de niakatra ny olona ka ny safo any ay, ary niverina tany amin'ny Josoa izy ireo ka nanao taminy hoe aoka tsy hiakatra avokoa ny vahoaka rehetra, fa olona tokony 2,000 na 3,000 no aoka hiakatra amely ny ay, aza manasatra ny vahoaka rehetra akany, fa vitsy ihany izy. Reto zanak'Israely reto de efa zatra mpandresy niaraka tamin'ny zary tamin'ny Jehova nanana ny Josoa, de nieritreritra n'izay fandreseny zay ihany izy hoe tanàna kely, olona kely vitsy. Josoa aza mandreraka olona ianao hoe 2,000 ihany elefany de maharesy andreo olona kely reo olona tsy de armé loatra ny ao andao. De satria natoko tena tahaka ny mahazatra amin'ny fiainana koa zany misy olona rehefa mpanara-diny tompo na voanara-diny tompo na efa mpanara-diny tompo, lasa rehefa ela de lasa matoko tena fotsiny tahaka ny ataony Josoa sy mipiaraka aminy, ka mieritreritra fa hivoaka mpandresy foana. Ny tsy fantany anefa fa nandritra ny fotoana zay nanompoany Jehova fa nisy zava-boazina tafiditra tao aminy, tahaka an'ity zany ty resaka ety. De inona le fitenenana mozy ny tanora zay hoe mizesitra, mireare, mola resy olona 2,000 ihany alefa ary Josoa zavatra firenena kely resitsika reo efa zadratra izy amin'io, fa tsy fantany hoe nisy inona tafiditra tao aminy tao, zava-boaziny. De jerenareo tsara, jerentsika tsara ny tantara fa miara-mianatra tsika. Andininy fahadimy de ndraso aloha andininy faefatra, de niakatra nakany ny olona sasany tokony ho 3,000 lahy, de miara-mamaky isa 2 kanjo nandositra teo anoloan'ny mponina tao ay ireo, de nahafaty tokony 430 lahy ny mponina tao ay, sady nanenjika azy teo anoloan'ny vavahady ka hatrany Sebarima izy, ka namely azy teny ampidinana, de ketraka ny fony vahoaka ka tonga tahaka ny rano. Rehefa tena niady ny zanak'Israely de tsy naharesy, fa ny fahavalo zay verina ho resy ary lasa naharesy azy. Resy am'izay ny ketraka amin'ny fon'ny olona fa nenjehan'ny olona mponina tao ay atreny amin'io tany io tendrombohitra andresana io. Fa naninona ary na Josoa ragaga hoe fa naninona ary. Misy fotoana koa mifiainantsika ohatran'izany, ohatry ny efa nanomboka ny eto, ohatry ny nanomboka ny nandeha de tsy mivaky lotsontsika fa nanomboka mampilipiditra ozina ao an-trano am'izay, tsy miraharaha de nanomboka tafiditra, manomboka miresy am'izay tsika, de manomboka miravoravo tanana hoe pastera ohatrany tsy ohatrany tamin'ny voalohany tsony anie zava-misy atao aminay ohatrany manomboka mitsororika anie ny fiainana io pastera, fa misy inona ary, fa nahoana ary. De io anisany anankiray koa ny tahiry zava-boazina. De andao toizantsika aingana fa sao mivalapatra be tsika. Andininy fahadimy hoe de andininy fahaenina hoe de nitriariny Josoa ny fitafiny ka niankohaka tamin'ny tany teo alohan'ny fiaran'i Jehova mandra-paharivany andro izy sy ny olon'i Israely, sady nasiany vovoka ny lohany. Ary hoy Josoa, indry Jehova Tompo, nahoana no nampita ity fireneny ity foana teo an Jordany ianao anongana anay ity inay anie izahay mba nety nitoetra tany anefy Jordana ihany. Indrisy Tompo, inona intsony no olazaiko, fa ny Israely efa niamboa teo alohan'ny fahavalo. Ny atao hoe miamboa teo amin'ny fahavalo de zao hoe ny fiainanao de vao miakatra ny petrole, miakatra ny lasantsy de manomboka miamboa foana ny fiainanao, tsy tavavoaka mihitsy, manomboka resy anaty foana lay tokantrano na lay orinasa anankiray, de manomboka misy faharavana. Dikan'izany tsy miankina tamin'ny fahabetsahany zanak'Israely kay mifandreseny hatramin'izay, fa niankina tamin'izy niaraka tamin'Andriamanitra. Mazava amintsika ve zany resaka zany? Ay namponina vitsy ary ampy maresy ny zanak'Israely rehefa tsy ao Andriamanitra. Ny kristianina zany tsy miankina amin'ny mamiliardera azy mampandroso azy sy mampandreseny amin'ny fiainana, na miankina amin'ny fahalalana, fa raha vao miaraka amin'Andriamanitra izy na maininina izy na tsy maininina izy tavavoaka foana izy rehefa misy Andriamanitra miaraka aminy, na mpanan-karena izy na mahantra. Fa une fois izy miala amin'Andriamanitra na miliardera ary de miteraka inona zay
fahareseny zay eo amin'ny fiainana. Dia inona nahatonga an'Andriamanitra niala taminy? Satria nitahiry zava-boahoziny izy. Io tantara io. Dia tohizana ihany andininy fahafolo hoe dia ho Jehova tamin'ny Josoa. Jereo le fahafolo miara-mijeritsika ho Jehova tamin'ny Josoa mitsangana nahoana miankohaka toy izao ianao. Efa nanota ny zanak'Israely ka nivadika ny fanekeko izay nandidiko azy, fa efa naka tamin'ny zava-boahoziny. Naka tamin'ny zava-boahoziny. Misy zavatra tafiditra ao an-tranontsika ao zava-boahoziny. Dia io zavatra io fotsiny dia ampy mandrava ny fitahiana rehetra ao amin'ny tokantrano. Tsy sarotra anie io e. Io zany tsisy hoe dia ahoana koa pastera ny alalana an'izany. Rehefa zatra manao ny marina ianao dia zavatra tsy sarotra ao anao mihitsiny. Ny mamantatra hoe tsy mety kosa zany, aza maka zavatra loatra an'izany, tsy mety zany. Tsara raha miasa amina ministera anankiray ohatra na zany dia fantatra hoe tsy rariny kosa e. Maka ny taratasy io izy dia tsy maintsy ampandoavinareo an'izany. Raha zany niasa tamin'ny ministera ka maka an'izany daholo namako dia avelako izy hihinanany. Tsy manina raha zay mety aminareo fa aleo zay hena amin'izay misy amina ihany. Fa io fa mizara amin'iny ianao dia miditra amin'iny dia mitahiry ianao zava-boahoziny. Satria misy alahelo-n'le olona ao anatin'le vola izay nomeny. Dia zay no mahatonga ny hoe na manan-karena per le olona, tena hitanao fa manana an'izay mety hoe villa, manana vito vedisy tsy haiko izay ve ananany rehetrarehetra any e. Fa ananany dia hitanao fa tsy misy fiadanana ao anatin'ny tokantranony. Tena hitanao mihitsy mijaly izy, ory izy, mandeha izy tsy maintsy arahana garde du corps sy ny rehetrarehetra, ny zanany manao ny tsy fanao daholo. Dia zany nge mahatonga ny hoe lasa voahozina le fireneny, satria le olona mba manan-karena ao aminy koa raha tsy manam-piadanana. Tsy milaza zany hoe ny mpanan-karena mihitsy ny tsy miadana, tsy niteny an'izany tsika. Fa raha manan-karena amin'ny tsirariny ianao dia zay ny tsy mampiadana anao. Azonao, za zao toa miadana be zaoko. Tsy hitanareo za sa mba miadana, nareo koa nge hitako miadana be mihitsy e. Ka nareo zao mahantra nga? Tsy mahantra ka. Dia io le zava-boahoziny io no alainy, alana fotsiny dia dorana. Dia zany tompoko nahatonga ny Zakaiosy nanao hoe onerako avy efatreny zay nalaiko akeriny tamin'ny olona, onerako satria fantatra fa tsy mahasoa intsony. Dikan'izany nge zany tsy nanana ninina intsony nge zany Zakaiosy e. Raha onerany avy efatreny daholo zay nalainy. Satria raha ariary zato zany nalainy dia tsy maintsy onerany efajato. Raha 1 miliara zany raha mpiasa-panjakana izy 1 miliara nalainy onerany 4 miliara zany ny volan'olona. Kina tsy moa zany ny Zakaiosy, tsy ny tenany rery ve zany sisa. Ohatra ny tenao zany Zakaiosy hoe na aleoko Jesosy tsy nanana ny reto mihitsy fa reto ka tsy nampiadana, toy izay tsy misy anao miditra ato tranoko manonona ny fiadanana. Dia zany nge nahatonga ny Zakaiosy hoe io koa man tsy tiana mola volana kely ny sain'ny mpino. Tsika zany amin'ny fiainana riavana tena mora reraka rehefa hitady an'Andriamanitra. Ohatrany hoe mora miabandonina tsika. Rehefa hitady an'Andriamanitra ny olona dia tsy manana an'ilay atao hoe faharetana. Nefa ny tompo mihitsy nefa ny teny fa zay mahatratra amin'ny farany no vonjeny. Misy teny an'izany amin'ny Baiboly eo misy an'izany ao amin'ny Marka 7:12, 7:12 misy an'izany hoe fa zay mahatratra amin'ny farany no vonjeny. Ny fanarahandian'ny tompoko aloha zany sy ny resaka fanapahana ozina sy ny fandravana devoly dia mila faharetana. Inona ny ilaina ao anatiny? Faharetana. Dia ao anatin'io mba fampahirezana zaraiko aminareo, rehefa teo afaka renao raha nabavy sy rahalahy, aza mihera amin'ny olona zany dia aza miandry ny avian'ny olona amin'ny fanafahana anao averiko ihany. Rehefa teo afaka ianao dia aza mihera mivady aman-janaka hoe za very vadiko afaka amin'ny devoly sa afaka miala amin'ity sa tsy afaka an'izao ve fa rehefa ho afaka ianao, tantara anankiray ao anatin'ny Baiboly dia ny tantaran'ity lehilahy anankiray mpamoretra. Mba azika saretsaina moa re olona zany hoe lehilahy mpamoretra manany maizezika zany e. Mba tsongon'olombolo zany eo tanàna mpamoretra. Tsy haiko inona moa zany raha te Madagasikara moa zany inona zany? Percepteur ve zany? Zay zany mba tenenena fa so miteny tsy fiteny fa mivoaka amin'ny radio nge ty dia mezan'ny loha hoe teniteny foana koa zao pastera ao zao mpamoretra i Zakaiosy. Fa rehefa nandalo Jesosy dia izy hoe za tena tsapako misy banga ny fiainako. Misy inona ny fiainany? Marina fa za mpamoretra, zay alaiko afaka alohan'ny olona amiko daholo. Fa tsaron'ny Zakaiosy hoe misy banga mihitsy ny fiainako e. Misy zavatra tsy mety mampanam-piadanana, tsy ny vola zany no mampiadana fa ny fisian'i Jesosy miaraka aminao ao an-trano amin'ny fiainana. Zany dia mila fantatry ny olona zany. Dia nangetaetan'io Zakaiosy hoe tena tsy mety nangazo ao fiainako zao dia hitady an'i Jesosy
Dia inona nataony Zakaiosy? Niakatra teny ambony hazo. Raha tantaraina nge za mory fa mba alay fisaritsaina zany hoe misy olona be ny tanàna teo na tsy haiko na iny fa hiakatra eny ambony hazo io ary maniny eny ambony hazo eny koa zany ny ataony eny ambony hazo eny. Tsy maintsy mandeha ninona vavan'ny olona jerenge ty Zakaiosy inona ty miankazo dia atalatalana iny miankazo eo ambony io izy Zakaiosy eo ambony io fa ndrara iny zany sa tsy ndrara iny manontany ana ndrara iny sa tsy ndrara iny rehefa hitady an'Andriamanitra raha lasa ranabavy aza rarahina any zay tenin'ny olona any a raha iankazo ny ahitanao le miankazo resaka eto ry tanora tsy lehetreretinareo eto misy mamadika resaka foana efa tsy te me any aho mba ataovy sere pasteur rehefa mampianatra efa mba sere be zany miteny fa nareo zao mbola meme aho fa tsy ako meme izy ty na tsy izy efilazan'ny olona any a de zay foana ny ampiravoravo tanananao fa tsy mora ho any Zakaiosy ny eny vavan'olona hoe ino koa ve mpamoretra de iankazo eny fa io sy problème io sy Zakaiosy ny problème manao am'zany za mila an'Andriamanitra tsotro zao fotsiny a hitady azy a miakatra Zakaiosy tsy nyrara iny zay mety ho fahitan'ny olona azy teny ambony azo teny fa te ahita an'Andriamanitra izy ina hoe te aniny izy azafady tsy friariana fa ny tompo mahita za raha fiainako zany manontanianao a tsy ny avianao mihitsy ny tsy ivavahako sy ivavahako zay rehefa hitady an'Andriamanitra tsy miankina aminao na iza tonga am-piangona na iza tsy ao na iza ivavaka ary zany foana mihitsy ny anay hatramin'izay nisy taona tonga mivondrom-bavaka anankiray izay nisanay tamin'izany tsisy olona tao za rery miro vita nira dia lasa mody tao Manjakaray za mipapirina ny W anay voalohany indrindra tao amin'izany tamin'ny fotoanandro satria zay mipetraka tao tsisy olona tonga tsy problème zany fa fanlamina aloha ny W dia fa zava-dehibe zany fa mifantatry kosa hoe kely ny andohanao fa lehibe ny afara tsy tanao fa mba matavitavo ny tarehako izao aketo mba sy tehaka ho an'i Jesosy kosa zany tanao tsy miankina amin'ny filazany manodidina mihitsy ny fahitako an'i Jesosy satria tsy izy ny avonjy anangy amin'ny fiainany dia ianao raha te ho tapaka ozina aza miera amin'ny dada afaka manapaka oziny famadihana ve tsika ary dada sy neny ianao tonga dia manapa oziny raha irera amin'ny patron za hono mba hanapaka ozina kely afaka manapaka ozina ve sasa tsy afaka fa ny programma ny alaminy fotsiny hoe za andeha zomafanavozana mety ve tompoko a eo fotsiny rehefa tsy mety midediavako ora hafy fa ndraindraiky tsika voapepony olona aizako any amin'ny sekta kely any venao ny andeha any amin'izao kely any zay dia mahatonga ny olona tsy tonga mivavaka zay matahotra izy dia ny famonjena ny fanahinao a aza-kinina amin'izay tabataba ny olona any zany say foana manao dingana amin'ny fiainana dia ta manao tahaka ny Zakaiosy hoe tsy maintsy mahita dia jerevinao tsy nilany antsy izy hoe Jesosy za ty ambony azo sisy an'izany tao fa vao nandalo Jesosy dia hitany hoe izy ry anatiny ina moa izy zay aviavy ry to vonina Zakaiosy izy le rahalahy zay ao tangosany io midina teny amin'izay dia nidiny Zakaiosy la etaetany Zakaiosy tao anatiny a no nahitany Jesosy azy teny ambony azo fa tsy izy niankazo no nahitany azy fa le etaetany hoe misy olona tena mangetaeta any dia tsisy valaka koa amin'ny vehivavy 12 taona narary tsy dra pasteur zany tsy afaka mandeha fa za marary za tsisy fre za zao tsy zany tsy tediavana an'Andriamanitra 12 taona marary zany re olona mitsidra zany efa fotsy kely zany a efa tena tsy azo raisiny fa zao ihany ny azy ny taotsaina za tsy maintsy mahita an'izany Jesosy zany a na ahoana fomba ahitako azy tsy maintsy mahita hoa tasa nidiny ambony fandriana mandadindady ny olona ina koa ry misisisika io izy ny misisisika anaty olona iny fa izy ngandra raha zany izy zafady ozy fa tsy nareo ny dediaviko a Jesosy fisisika iny iza koa ry ny vehivavy mandadidady eo anaty olona iny farany asa ty mifanizina be ny olona tena mifanizina ny olona vehivavy 12 taona narary miditra ao anaty olona mifanizina fa ozy izy le vehivavy tena tsy ho tratrako tsony fa farafaratsy ny lambany kely io somotra viavindambany io sisa mba voankasoko a dia mino fa ho sitrana dia iny ange no nikasohan'le vehivavy iny dia vao nikasoko an'iny izy dia nanina loharanaretina zatra avy hatrany le fikirizany mihitsy a no reny Jesosy dia hoy ny teompinteniny ozy Jesosy mantsy mimpianany hoe nisy nikasoko ahy nanendray ianareo a zay nataony Jesosy a dia ozy mimpianatra hoe iza moa tompoko no teny anao hoe nanendry anao zay rehetrarehetra nge miara mikasokasoko aminao eto daholo izy aminay moa zany zao nanendry anao tsy a fantatra izy ny tompo fa mikasokasoka eto daholo na rehetrarehetra fa misy olona tena nanendry a ny atao hoe manendry ny tompo zany na mikasika ny tompo dia olona tena manana etaeta te ahita azy ka raha misy olona rivo tonga reto tanànandrano fa misy raha tena mangeta dia io raha io mivonjen'Andriamanitra io raha io miankina amin'le etaeta te ahita an'Andriamanitra ka ny fanapahana oziny dia tena miainga tanteraka mihitsy amin'ny etaeta te hovonjeny
tena akisisika raha miteny ianao zany ny eto mpampianatra hoe mainao rahalahy mila manontany an' Jesosy a, inona Jesosy ny ozina nadiaza manao hoe za very pastera tsy manahirana be a, ahoana ny tetiavana an'izany. Nisy nanolo-kevitra teto Rahalaliva nanolo-kevitra hoe andana mihitsy anontany io zay razambe anareo tany amin'ny tanàna anareo, de aza mba reraka fa mandehana mihitsy any amin'ny tanàna anao, de mba antanontany io na didino ianao amin'ny tanàna hoe iza moa zany ny tena razambe antsika teto e, de avaiza moa tsika, de arakaraka ny fahalalanao an'izay anoratanao an'izay a no ahafahanao mahalala ny ozina ny anjady taminao. Zany hoe mila manana faharetana amin'ny fitetiavana anazy. Zay zany a de tsara ny ahafantarantsika an'izay satria Jeremia 29:13 de hoe raha katsahanareo aho ozy izy a tafakatsaka vola fotsy volamena de ho hitanareo a. Ny fanapahana ozona sy ny fandroana devoly de mila finoana sy faharetana. Veriko amin'izay zay fitianiko a, ny resaka fandroana devoly sy fanapahana ozona de mila finoana sy faharetana. Reo roa reo tompoko tsy maintsy miaraka reo a. Raha va tsy manam-pinoana ianao hoe tapaka ny ozina eto Andriamanitra de tsy tapaka io, de mila manana faharetana ihany koa ianao, manana faharetana. Ohatra nandroaka devoly zao tsika teto, de nilaza taminareo any amin'ny lohany ametrao tanana roay ny anaran'i Jesosy, de misy kely nanao nareo ray minitra de avy eo nijanona de hoe ohatrany tsy mahatsapa ninina mihitsy zay pastera, anatina fifatohana ela mihitsy eny indrandray e, zay vao heninao hoe zany tokoa fa misy zavatra miala ny anatiko any. De zay mahatonga hoe misy fotoana tena manana faharetana mihitsy ianao, miala amin'ny anaran'i Jesosy, miala, de iny le faharetana. De ohatr'izany koa ny fanapahana ozina zany. Zany a anisan'ny fampahirezana omenantsika. De ny hitantsika teto koa ny hoe any amin'ny resaka ozina koa, faharoa zany avy amin'ny olona, fahatelo zany avy amin'ny zavatra zava-bozina, de ny fahaefatra ozitsika avy amin'ny ozin'ny tanàna. De le tanàna nareo hoe inona ny ozina teny amin'ny tanàna nareo, de nareo mahalala hoe tanàna mipetrahanay pastera de vao ozina mihitsy a, zay miopiko soratra hatrio maty daholo tanàna anay. De efa nisy ohatra ameko anareo teny Manjakaray, zay olona mipetraka atao amin'ny trano rehetrarehetra io a de maty foana ny zanany, zay niteraka atao de maty ny zanany, zay niteraka atao de maty ny zanany. Fa ny telony a ny olona nanofan'le trano de niantso anay ny tompo-trano, de tonga teo Manjakaray de nanontany hoe inona tena zava-misy amin'ity trano ity pastera fa zay nanofa atao ka teraka de maty ny zanany, maty ny zanany. Rehefa nadidina de ty ramatoa ty a tsy tompony trano teo aloha fa trano nividiny, de le trano nividiny io a nisy dadarabe mipetraka atao amin'le trano taloha, de nahatsarain'le ramatoa de nalany le batara be reny, de laloriny simon de vitany tsara, fa tsy nalany le ody tao anatiny tao fa izy tsy nahalala, de tonga de natao amin'ny inona moa carreau fotsiny tao amin'izay. De kaya nisy dadarabe mipetraka tao de niantso dady tao io a, de niantso inona moa kalanoro, de nisy kalanoro lindra tao de kalanoro ty zaza mena, tsy ty zaza mena. De zay zaza rehetra tao zany ka bevoka le olona de alain'le kalanoro daholo le zaza, de maty zay zaza rehetrarehetra zay teraka ao anatin'io zany a, de maty daholo le zaza. Ny nalalana ian'le dadarabe no ela hoe iza marina ny anarany a, de zao ny anaran'le dadarabe hoe Celestin zany anarany, fa maty efa ela be moa zany. De vao fantatry hoe ay ny ody rehetra napetrany tato de naverina napoka daholo ny rindriny de nalana tsirairay. Zay vao nisy afaka mipetraka, zany hoe lasa nisy ozina zany tao anatin'ilay trano, de oziny tsy fahavanonana anaka fa zay mipetraka ao de maty anaka daholo. De antany zao nareo ahoana ny alalana zany pasteur, rehefa misy kam mitovitovy similaire anatina trano ray na tanàna ray de misy ikambananao zay de misy ozina iraisanao zay. Azonareo ve zany fanazavany zany? Ohatra nisy tao de maty zanaka de nisy fandrony de efa mila mailo nareo ohatra ahoana ary misy trangatranga, mety ndray tsy zay ne nareo fa mety misy gadra lava, gadra ny dadany de mivoaka ny fonja, de avy ndray misy nanendrikendrikendreo ny zanany de gadra, jereo zay fa misy ozina gadra lava nareo zay ao anatin'le fianakaviana. Mety zay ndray ne nareo fa mety misy hoe maty teo amin'ny faha-efapolo taonany ny dadany, de ny zanany laha koa maty teo amin'ny faha-5-ambin'ny-efapolo taonany, de maty teo amin'ny faha-telopolo taonany koa le zavikeliny, de misy oziny folaka-ndatony zay a, maty tanora zay. De mila fantatra daholo zany a, fa ny lôjika tokony voky andro ny olona anankiray vao tena maty raha araky ny voalaza amin'ny baiboly zay. De jerena hitovitovizana, de io na lalana hoe tena ozina iraisantsika ty, na ozin'ny tanàna na ozina ataon'ny razambe teo aloha. Mino angamba fa mazavazava ohatra mihazakazaka fa sady mamitintsika ao anatin'izany a, be da be amintsika foana ny manontany de za ve pasteur de apiapikatso ny fiainana. Sady elefation fa tsy maninona ny fanatitra. Aza dino a fa misy fitenenana ny fanano maolona. Tsika mila mahalala raha lasy ranabavy
fa io tontolo ara-panahy io no tena miantoka amin'ny fiainantsika. Dikan'izany raha vao bloqué ny fanahinao dia bloqué hatramin'ny asanao ray manontolo mihitsy. Misy ray aman-dreny zay tany niasa tamiko tamin'iza demoniaka tamin'izany, mbola any izy mbola velona izy antsika miteny zao. Nanao hypnotisme io rahalahy io tamin'izany. Rehefa nanao hypnotisme izy tamin'izany dia efa afaka lasa mpianatra izy taty aoriana. Dia nitantara izy, zanga ozy izy tamin'izany pasteur misy fotoana amin'ny alina manofy. Dia manofy midina makany any amin'ny fiainatsitany ambany dia tsonotondromo mpamosavy amin'ny masikita ny vatako. Ao anaty nofy io dia tsonotondromony fa mifoha amin'ny maraina ozy izy feno vai daholo io vatako ray manontolo io. Tsy nietsika teo ambony fandriana izy fa nanofy nisy nanindrindrona amin'ny viana masikita izy ny alina feno vai izy ny maraina. Dikan'izany zany tontolo ara-panahy ny tena mangejany olona, fa resaka ara-nofo zany tena tsisy dikany zany, vovoka io nofinao io. Misy olona manofo manao firaisana amin'ny lehilahy na amin'ny vehivavy amin'ny alina lasa tsy mahita vady mihitsy, bloqué tanteraka koa ny fiainany na tsy mety miteraka mihitsy satria le fanahy io no manambady azy eo. Dia iny ny tapahana ny oziny zay le fanahy manambady zay dia ongotana koa dorana koa ny fanahy manambady alana amin'ny anaran'i Jesosy. Fa raha tsy zany io na mahita vady io fa miady foana ry zareo ohatrano na soit tsy mety miteraka io vehivavy io satria io fanahy io no manambady azy ao aminy ao. Dia zany ampitana an'izany na amin'ny onjam-peo ohatran'izao hoe saotsika raha tratran'izany tsy voatery ty amin'ny FVM ianao raha teo afaka amin'izany fandana manantona an' Jesosy dia roay dia voly, fa raha tsy zany bloqué foana ny fiainanao. Zany tontolo ara-panahy zany nitrandrahantsika eto amin'ny zoma fanavaozana, ary zany mihitsy ny tsy aneketsika hoe tsy mety ny saina raha mieritreritra dia hantra lava eto foana avetsika rehetrarehetra. Tsy nisy nateraka hantra zany koa dia tsy nisy nateraka ny horesy. Zay moa le hira mahafinaritra le hoe tsy nisy nateraka ny horesy iondrika foana ijery ny tany eny hoe nanizay ka mafimafy tompony hoana tanteraka izany kosa tsisy nateraka ho amin'izao namanka efa zao mihitsy efa zao nkeny malagasy inona ny vavao hoe tsy ahoana ohatra mibolina anona tsy mitotona tsy misavony zao zao izy ka dia izy hoa manaiky an'izany izy misy olona ke tena manaiky mihitsy efa zao izy efa mahantra ohatran'izao izy fa miaraka amin'i Jesosy tsy zany mihitsy ka tsy milaza ndray resaka arena sy fitahina fa niteny an'izany foantsika teto fa tsy misy an'izany hoe dia efa zao mihitsy ke ianao manana Andriamanitra ne tsy mitovy amin'izao tontolo ka raha nitovy avy manompo sy ny tsy manompo inona moa ny andaniana fotoana hanompo fa ny tompony efa niteny fa ataoko samihafa ny any manompo sy ny tsy fa ny problème miperaka ne dia efa manompo tsika fa mbola bloqué ihany dia eo ny tediavintsika hoe inona ny antony dia io zao anantony anankiray goavana be io Josoa io jereo raha laso mbola misy zava-boazy natao aminareo mindrana angadin'olona ianao tsy namerina ndana avereo naingana fa bloqué foana io fiainanao io angady io dia ampy abloqué anao mindrana avenao tsy haiko mety mindrana persezin'olona ianao mindrana tsy haiko koa ianao brosinina n'olona fa le reo tsy nitakintsony le brosine sy aza averina tsiny akia na azy indrina azo ny brosine tsara tare io fa io babilosy kely anankiray koa dia ampiraikitra daholo koa ny fiainana rehetrarehetra ohatranao satria alahelo le any misy olona nge tsy tia mitaky ny zavatra nalefany any aminao misy olona ohatr'izany alao any fa tsy maninony fa izy io malahelo izy manao an'io zany inge izy io dia aleo aingana averina dia aleo tsisy nininona mihitsy ao an-trano nitsikely mitarena manana volany amin'ny banky anana amin'ny banky tsosy reny sosikevitra amiako anareo amidio le écran plate be ao an-trano io dia andana loavy ny trosy amin'ny banky aleo re olona tsy manana écran plate izy anana amin'ny banky trosy plus io tsy voalohanao mitomby ihany ny zanabola ame mavesatra ianao dia efa mitondra ozona ny hoe lasa pampisambotra fa tsy mpisambotra ozony zany dia tonga dia aloavy aingana dia tapao amin'izay ny ozona rehetrarehetra dia tonony eo mihitsy ny anaran'le banky nitrosanao tsy teninketo fa mandeha raha teo tapahako amin'ny rajotsy ny ozony banky dia zao mba tsy hatonga anao lasa andevon'ny fitrosana le saina mihitsy nge raha vao mitrosa indray mandeha ohatra ny te hitrosa fandrony te hitrosa fantelony maka ronjato aty izy dia ahoana kina andovana an'iny mba ampindramy efajato aloha fa za nge nanany rasoa ronjato dia le efajato ny ronjato amenona ny volany rasoa dia ny ronjato indray atao sakafo androany dia afaka kekely indray dia makato amin'ny anankiray za re mba ampindramy eninjato fa za nge nanany rasoa ronjato dia anana dia tombo ihany le trosy ary plus ianao mitrosa dia vao maime mitrosa dia vao maime mitrosa dia lavaka mangady lavaka dia alao mihitsy tonga dia tapahana aminaran'i Jesosy ny ozony trosa dia alao miaina amin'izay zavatra misy aloha dia sahi koa manatanteraka ny asan'ny tompo satria ny Josefa ry andevo aloha namidy andevo lasa prime ministre
eto fa mampahery anareo amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy misy asa ratsy zany re olona fa tsy ny mangalatra sy mivary tena ihany zany de teniko aminareo zany. Mba masay aza miandry hoe asana direktera vao miditra, aza miandry an'izao efa nijoro taminareo fa za efa mivaritra any teo Manjakaray, mahafantatra zany Manjakaray ariary zato amin'ny bidon 20 litre, makarano any mamanay amin'ny bidon de amidiko io sao de vidinareo ariary zato, misy ariary zato sy mila miteny fa zay dadantsanta mba merano de ohatriny ariary zato de ameko an'le olona zany nikaramany tamin'izany baka plus nefa zany fa zay aloha le zavatra misy de atao zany fa tsy problème nge zany tsy nangalatra nge zany fiera ao anatin'izany hoe soratra tompo fa mbola misy rano azo amidy any aloha reto aloha ka mbola mba mipata bidon mba bokibokin'ozatra koa am'izay fotoana am'izay fa tsy mamenatra zany. Ny mamenatra de ny mangalatra sy ny mitrosy fa misy olona nge tena misy lokomena miaingo tsara re any tena zety zao fa izy io boka nitrosa amin'ny banky izy io zara mbola milliardaire no izy marina nge zany zany nge mbola manakarena noho ny Amerikanina zay hitanao io ny Amerikanina nge zao miboka nitrosa indrindra eto ambonin'ny tany tsy miteniteny foana raha mazany fa milliard amin'io resaka fitaova za zao mbola manaka za zao tsy mananan'izaniza trosa sa misy ananako trosa nareo sa ananana trosa sao de misy manana trosa amiko nareo na ananako trosa ihany kio tsisy ka sahi mijoro hoe paster ianao aza mandaingo zany tsy andondomako any aminareo zany so alanareo baraky ty enao raha nananay trosako mba mizezy teo aloha azafady amin'ny fitenenana de zay nitsakana trosa de aleo raha mivaritra aleo miasa zay zava-misy aza menatra mihitsy mahatonga manolokevitra an'izany tsy abloqué foana ansaina hoe raha tsy tia de tsy asy fa ndraretsika mantsy zay koa de fa ozina eo am'le resaka hoe tokony za miainga mikely aloha vao mialehibe fenao to de metretry no directeur avy hatrany vao miasa fa aloha mba miainga tsikelikely hitanao nge ny fafinaretanao anatin'izany azonao ve zany resahan'izany de ao ataotsika ao ary de inona koa le resakitsika teo ozina avy amin'ny zavatra de ozin'ny tanàna de ny ozina ihany koa zay tsy voaresakitsika teto de ny ozina vokatry ny tsy fakatoavana ny voady zay natao averina ny miteraka ozina ny tsy fanatanterana sy ny tsy fakatoavana ny voady zay natao sakany ny tanana zay vita batisa hoe tongeto daholy de abdiny ny tanana fananina mihitsy zany sakany tanana zay tokanana katekomena tongeto sagano aza atao sasalasala mihitsy de abdiny ny tanana sakany ny tanana zay mpiandry tongeto izy koa reny abdiny ny tanana ono manontany anareo amin'ny anaran'i Jesosy nisy voady nataontsika ve sa tsy nisy voady nataontsika tamin'ireny zavatra nanganana tanany reny asoto mamako amin'ny baiboly isan'andro ra Jesosy asity vavaka mihitsy andro maninany le de natao mihitsy le voady nananganako tanana mihitsy zany nananganana tanana nandeha nefa amin'ny fotoana namaky sa tsy namaky tsy namaky zay raha voloza mijery film karana mijery film sy adino hatramin'le baiboly ary tsy taditsiny aiza moa kizany Genesis zany any apokalypsy ve zany sa any amin'izy zany ay moa tavela tato ary tavela tato anatin'ny baiboliko tato anky ty roa alina ty zany tady ny ty tato anaty baiboly tato ty roa alina ty satria naninona ary izy tanao zany ay moa ka ty roa alina ty tavela tato ho anao le raha matoa hoe tavela tao anatiny ka herinandro ny ditiavako ny solomasy tsy hitako zay nalehany matsiravina mihitsy ty solomasy ty zay vao hitako hoe tato anatin'ny baiboly izy dia raha za ianao reny menatra fa tsy miteny an'izany tonga de fantatra be zany hoe tsy namaky herinandro hoe tsy hitako ny baiboly fa nalefa tao anatin'le posile ena moa le baiboly tsy hita moa paster fa sarotra ny fiainana de isaky manalavitra an'Andriamanitra ny olona de memafy ny fiainany vao may memafy ny fiainany karakaraky ny alalavirana an'Andriamanitra de le ozina le voady rehetra anteneninao ka tsy nitaterahako zasy ianao de miteraka ozina daholo zany na tamin'ny mpiandry na tamin'ny katekomena de zay tompoko ny mahatonga ny aza manao be teny eo anatrehan'Andriamanitra efao ny voadinao de io koa soratanareo mihitsy koa zany miteraka ozina ny tsy fanatanterahana voady indrindra itsika tia mampanapana tena zavatra olona ity io fadio loatra io tsy de tsara io hoe za zao tany tamin'iza tany ambo-piona na efatra ho nampanateny vidy moto sa ve ny lalanao paster ividanako moto ianao raha mipoka eo le zavatra ataoko poka ny zavatra natao ny vita ny tranony tsy ny vidanany tonga indray ny anankiray ianao paster zange tsy nanozina tsy nanina azy fomba narenao zany fomba teo afaka am'le ina moa editongotra tonga koa ny ray nampanateny tonga koa ny ro nampanateny de ozy hoe reny olo reny zao mietrehitra hoe afaka fotsiny am'izao izy fa nisy lasa nisy alahelo n'Andriamanitra atao satria ianao nampanatena nefa tsy nahatanteraka ny tsara indrindra
de alao manao surprise ny tsara indrindra, tena zany ny tsara indrindra, mba hanao surprise ange fa faly be mihitsy fa aza miteny amiko melo hoe paster ianao vidanako V8 mihitsy ohatra, ianao vida fa nanjary lasa miandry be de lasa tsy tiako tsony mahita le maky 36 ko rehefa avy eo hoe efa azo V8 zany ry maky fa ndany ianao mikisaka makary am'izay avy eny efa tsy azoko am'izay le izy andao ry maky hiaraka ihany fa ianao ihany kay tena mety amiko fa tratra an'izany inge tsika mato miteny an'izany poka ho amin'ny miliara fa nidakadaka kely latabatra azo tao an-trano ry neny alao am'izay tony latabatra to fa latabatra azo ve mba mila miseho voninahitr'Andriamanitra na tena le mercure ipoka io tamin'ny fotoan'andro io verina avany azo manitona tsy miteny zay ny avoaka an'le olona avany tao anapibasy izy zay tao amin'ny soprite angambo finosana an'ireny le papier ali reny fako vina reny azo zao hoe raha matoa ao ve le latabatra azo tsika iny averenao tendray hoe nanakanina aloha zay nge le niresako aminao hoe nandray le manamana tena zavatra hoe mahafatampoka mampisy palpitation de aloha tsy mampanapaha fa manjary miteraka ozona ao atsika zay misy an'izany ao amin'ny baiboly efa mivoadinao izy izy de alao raha vao niteny tamin'ny olona ianao de efa ho aingana zay niteny anao tamin'le olona de alao zany tsy miteny zavatra mihitsy fa miteraka inona koa reny ozina ny fanaovana tsirambina ny asa sain'i Jehovah atao koa de miteraka ozina tsirambina reto zavatra reto afangarontsika de mila azavaina samy manao asa zao tsika atao am-piangonana fa efa niresaka tsika teto hoe misy akasitrahana fa misy tsy akasitrahana ny manao asa ampimonomononana de tsy ho akasitrahan'Andriamanitra mihitsy zay le niresako to aminao le resaka tombola resaka inona moa reny le zavatra reny satria raha vao miteraka sento ho anao le izy ohatra za rery foana ve atao tanànan-drano mibata an'reto an'reto fa isara ny dekônina sasany fa nga de za rery de raha vao niteny an'izay anao de aza mibata tsony ianao zay fa tsy ho akasitrahan'Andriamanitra io satria anao naninona nanao an'izy monomonina sy menimenina fa ataovy faly mihitsy ianao mampirina an'io ao hoe sora Jesosy fa za rery mampirina an'ity noho izany ny fitahina tokony zara ho anahira 10 zay ny dekônina tato lasako rery izy amin'ity androany ity aloha satria zany nanompo an'Andriamanitra tato ka misy an'izany kosa ny hoe zay nafafy no jinjaina de Andriamanitra nanamafy de mba resaka moa zany teneniko anareo zany fa za mieritreritra za mihitsy sora Jesosy fa rehefa tsisy tonga eto zany olona hoaniko rereto le fitahina omenao androany satria tsy maintsy misy takalony daholo ary misy inona moa zany andraisana tambony zavatra rehetra zay atao de ny olona nkasitrahan'Andriamanitra de ny olona manao zavatra ampitiavana tena hoe ampitiavana tsy miteraka ozony iny fa tena ataonao ampitiavana napirina tabio anao de misaotra Jesosy fa za aloha ny tonga eto androany raha tonga sao namako faly sy tonga izy faly any koa manome fanaritra ianao de atao ampitiavana zay ataonao rehetrarehetra de atao amin'ny fitiavana de zay ny perikopantsika manompo amin'ny fitiavana marina de zay le tediavin'Andriamanitra ka miteraka ozona koa reny tsy fanaovana zavatra amin'ny fitiavana ireny reto avy ary no alalana fa misy ozona ny olona anankiray reto avy matetika reto moa zany tsy voatery izy rehetrarehetra fa reto toka sigara paraky reny zany de ozony reny zany hoe mpinaparaky ny dadabeany ninaparaky ny dadany izy koa ninaparaky de misy inona zay izy ozony paraky toka mpisoro toka ny dadabeany de lasa misy raha ny ADN-nao aminy de mpisoro toka ny dadany toka lahy koa le zanany de inona koa zay ozony de mety tsy ozona tany amin'ny dadanao koa fa ianao mihitsy napiditra ozona tamin'ny tenanao satria nanomboka nisoro toka ianao fa ny dadanareo tsy nisotro de manomboka eo aminao de isy ozona am'izay ka zay zaza teraka ao koa de toka lahy kely daholo satria tarana boanjo de nareo mahay anazy sy tsy toizako etsony zany fa hainareo tsara zany noho izany toka sigara paraky ny sima le misy ohatrany sima reny ny afajaza matetika afajaza matetika maty tanora misarabady misarabelona mangataka ny olona mangataka mitrosalava de alalala fa misy ozona mamatotra an'zareo reo izy be bebe izy zany fa reo izy amin'ny akabeany de voazonao anatin'io izy io zany miazona anazy satria izy reto hoe ozona tratrana fanameloana de voazona ao anatin'izay de reo le oroatsika koa rehefa aveo satria fanahy reo zavatra mitondra andreo fanahy miditro anatireo de sady tapahana zany mba mety antany anao hoe ndasy aloha mifangaro be zany resako zany mety antany anao fa manina paster ny tapahana
Ny problème nge dia zao hoe roanao le devoly fitsangatsanganao anatinao. Iny tsara le fanazavana, roana le devoly fitsanga ao anatinao. Tsy tapaka ozy ny fitsangatsangana nefa ianao. Dikan'izany mbola misy varavarana misokatra ho an'ny fitsangatsangana ao anatin'le olona. Dia roana le devoly miala fa nisy lalana mbola tsy nidy tao dia mandeha ny fotoana dia ohatrany tia hitsangatsanga ho azy zany le olona. Tena nay zary mahalala hoe zaranga tsy tia hanao an'izany mihitsy a, fa maninona re ohatrany tia hitsangajanga zany foana. Lasa misy oziny satria efa ozina hatrany amin'ny razambeny io. Tsy tena hoe tsy fidiny ho azy le izy, fa misy tena hoe tena fanapahan-keviny, fa misy zavatra misarika ho azy ao anatin'ilay fitsangatsangana. Zany mihitsy izy io dia lasa voatarika ao anatin'io. Raha nalitadiditsika tao amin'ny andron'ny Davida, le fijerenan'ny Batseba niaraka tamin'ny vadin'olona, nanomboka niditra ny oziny. Dia nanomboka teo amin'izay dia lasa nivady hatramin'ny zanaky Davida, lasa naolan'ny ndrala ny ina moa, ny anadany, ny anabaviny, lasa i Absaloma nidongo ny toerana sy rehetrarehetra. Dia nitohitoy izany taranaka rehetrarehetra zany a, dia efa fantatsika tsara ny fiafarany. Niditra teo amin'ny Davida amin'ny fitsangatsangana, dia niditra teo amin'ny taranany ray manontolo. Dia mila tapahana zany iny. Roanao le devoly ao anatinao, miala ny devoly janga roana amin'ny anaran'i Jesosy, miala tapahako amin'izay koa tsy anankerintsony, amin'izay mba tsisy aksihafany miditra ao amiko antsony. Zany nalalako an'izany tamin'ny samy pasteur Jean Aimé, tena ntomany tamin'izany fanahy mamitaka zany. Za pasteur olo misy fanahy mamitaka, zany efa pasteur tena tsisy fotoanako ray manontolo latsinaim-paviny lahady angamba laniko amin'ny asan'Andriamanitra. Taiza tamin'ny fiainako any nisy ny jangatsara dia hozy aza miresaka be ho ah, ianao vavaka tsika, vavaka dia tsapain'izy moa mana famezam-pahasoavana soratany daholo ny fahotana dia tsapainy ohatran'izao. Dia teo amin'ilay ozinandrina amin'izay izy nioko teo dia somary nangovitra. Misy ozinandrina ianao izy izy, misy oziny ianao izy matsena ozinandrina. Zavy eo a pasteur, dia zavy eo mahatonga an'io. Dia rehefa misy an'io izy dia lasa manana friariany ianao. Ny alalana hoe misy ozinandrina ny olona re miriare izy. Izy foana ny tompo-teny farany. Raha miteny ny olona dia ny azy tsy manaiky izy fa tsy maintsy ny anazy ihany mienoana. Zany hoe tsy teo ambanin'ny hafa mihitsy izy rehefa miteny. Reny olona préaré reny zany dia misy ozina andriny reny. Azonareo tsara ve zay? Le tsy manaiky fa ny azy foana ihany. Dia io zany a no nalatozy mantsy amin'ny pasteur tena mariny zany pasteur. Zaho a raha miresaka tsy mety mihitsy raha tsy zany mitompo teny farany. Dia zany ozy izy mahatonga an'io fanahy mamitaka tafiditra ao anatinao io, satria misy varavarana misokatra. Dia ahoana moa zany? Raha misy trano anankiray ozy izy a, ka tonga ny cyclone, nidina daholo izy mivaravarana, fa varavarakely ray fotsiny tsy nidy. Io varavarakely ray io dia ampiendaka ny tafitranonareo ray manontolo. Dia zay mariny zany pasteur, tapao izy izy raha mbola azo tapahana, andana mibebaka 7 andro nabebahana tamin'izany, tena ny valozana mihitsy zany fibebahana zany. Dikan'izany a mila fatarina daholo zany resahany zany. Ka misy ireo resantsika ireo mangataka, lasa mpangataka daholo potrosa lava, dia misy reny ozina reny. Reto avy mety ho karazana ozina mianjady amin'ny olona, zay fahaizanareo mandray azy eo tsy maninona. Reto avy satria miazakazaka be tsika moa zany io. Reto avy le karazana ozina: tsy mihoatra, tsy mipaka, tsatoka. Arakaraka nareo ve zany? Mbo mitenena ihany reka rehefa tsy araka. Aza manaraka sa tsy araka e? Tsy mihoatra. Dia sady manazava re zany dia amin'izay tsisy torony atao hoe tsy mihoatra. Dia hitanao hoe ianao sy ny taranakao tsy mihoatra, efa andresantsika izany e. Eo daholo nareo, tsy trano sase dia trano sase dia trano sase dia trano sase, trano tolotolo be dia trano tolotolo be, trano tolotolo be izy rehetrarehetra. Tsy afaka sepe, tsy afaka sepe, tsy afaka sepe daholo ny zany ny zavikeliny, tsy azo zay manala tsy afaka dia nijanona teo. Zay le hoe tsy mihoatra. Dia tsy nihoatra an'io mihitsy ny fiainanareo. Gardien dadabe dia gardien dada dia gardien da hatramin'ny zanany, dia teo daholo koa izy rehetrarehetra. Dia io moa le hoe marina ihany ke le fitenena hoe ny adala toandrainy satria ny asan'ny dada ty dia ny asan'ny dada dia tsy nihoatra tamin'izany mihitsy izy. Za zao raha tsy nitapaka ozina dia sika mpanao kiraro ihany koa. Papanay mantsy mpanao kiraro, dia za koa fa nanampy azy nanao kiraro, dia zarikilay koa fa nanampinampy anazy teo. Ohatra ny tsy lasa Jesosy zany hoe pasteur mpanao kiraro zany, satria tsy ratsy le izy tsy ratsy, fa nohatra ny tsy nampetiny saiko a, za le mandray kiraro foana isan'andro le tanako. Dia avy nefa misy olona tonga, pasteur mbo isao kely mihitsy aloha pasteur vanina. Dia za za mieritreritra le tanako ty zany avy nandray an'le kiraro Adidas be an'le olona tatsy ilaina, dia sasana kely dia ametra tanany eny ambony lohany. Dia ohatrany hoe mifanohitra be le loha sy le tongotra andraisiko. Dia nanapaka ozina mihitsy atao aorianan'izay hoe tsy lasa marina fa hoe tsara dada mampidi-bola ihany le izy,
fa tsy izay kosa fa baka plis kosa ve dada de hompanao kiraro ve mba asako anatin'izany ohatra mba mana tsy ratsy hoa so misy maheno eny amin'ny radio de andefa SMS fa ratsy ve zany ny asanay fa tsy ratsy tsara be le asanareo ka tena tsara le izy fa mahapastera aloha de tsy ny tamiko aloha satria ny tanako tsy inona mila fa sasana ngely tanany zay akory fa netrehitra hoe Jesosy mba raha zay dada de mba alohan'ireny za mba hisonitra am'zay mba avoavo kokoa kay moa zany lalako moa zany tsy niasa ohatran'izay mihitsy zao nge zao no tena asako zao vakansako zao mampianatra hoe safaly be io mampianatra anareto miaraka am' Jesosy sy teaka kosa aloha zany fiefafinareta zany de ny asan'Andriamanitra ny tena asa nanakinany tompo de tsy de avela loatra ny asa fivelomana vokatra zay le mila fa miasa eny rehefa misy zavatra ataotao nareo eny de tenenena fa afaka manao sodira kely eny pub c'est la publicité manao an'izany eny indrandray de mivaripatra eny raha mila location automobile nareo tsotso ihany mandeha kely tsy andoavam-boly zay fa za mantsy eo amin'ny radio ihany de atoizatsika ihany ny firesantsika de tsy mihoatra ianareo de eo foana tsy mipaka efa niresantsika teto koa zany tsy mipaka mihitsy zay ataon'le olona rehetrarehetra de tsatoka mba raisinareo ihany koa zany zay tsy naray tsatoka manao zavatra tonga de maninona tsatoka eo foana io de misy koa ny atao hoe fanidy tonga de midy be daholo zay ataony nanao fiangonana izy de nasiany mpamosavy fanidy le fiangonana to de tsisy mpiniditra tsony tao tratra mifanidy le fiangonana de to de fanidy mpamosavy manao an'izany de asiany fanidy de misy koa ny nina koa moa zany mifamato tanàna ny tena misy mifamato tanàna efa nresana teto daholo zany de mifandrava de misy koa ny fandrava tena hoe fandravarava manana ena olona manana de aveo fa ravarava de le nresany rahalahy liva teto hoe tsy miobonga zany kio karazana ozina daholo zany de reny mba mampianatra anareo fetsifetsy kely ajanony bangy eo daholo reny de rehefa tonga andray ohatra zao pasteur Bertine kely de mampianatra anareo izy de feno fotsiny reny hoe reto koa karazana ozina de nareo manakarena indrindra rehefa aveo zany hoe atambatra eo daholo zay meny le pasteur ny anahy zany ny fanaovako ny za manana karne mihitsy ozina de ny azo ty pejy ny ozina fotsiny teto de ty zao fa voadikako madio tamin'ny cahier vaovao de tonga de rehefa ozina andresanao de ty pejy ty sokafako de apiko ato daholo apiko ato daholo de rehefa miteny ray anao mahakasika ny hoe fanamamitaka de efa misy pejy ndray momba an'izay ao de am'izay zany de misy fotoana am'izay za manao anazy mandika anazy amin'ny feuille tena madio be mihitsy de ataoko saisie de manaova fetsifetsy fa aza manay fa inona ihany ary de tamin'iny nisy an'izao de antiako mbola nisy an'izao fa raisy foana aloha misy an'izany hoe tsy indrinda tsy ambani-da tsy ambanimbavy zany misy an'izany kio ny ozina tsy mety na de vehivavy zao izy de izy foana ny te ho lehilahy ao anatin'ny tokantrano de reny zany le tsy ambani-da ny anarany reny azonao ve zany de raha vao vehivavy zay manofo manao pataloha foana de zay zany teny Jesosy te ho lehilahy io an-tranao de manofy an'izany foana izy de mila tapahana zany ozina rehetrarehetra izany izy reo zany mety anisany alalàna fa misy ozina ny olona anankiray de hibebahantsika daholo reo rehefa avy eo voady manao atsirambana ny asa inona sisany tsy voateny tato anatin'izay zay de ny tato amin'ny josoa teo raha toizanareo fa tsy faranantsika tsony le josoa teo tsy maintsy nalaina daholo reo fokony akanareo reo fianakaviandreo de mivonona daholo izy rehetrarehetra zay le tao am'le josoa le mivakitsika teo raha mamaky hatramin'ny farany mivonona daholo zay vao nionona ny fahatezeran'Andriamanitra raha tsy alana mihitsy zany le zava-boazina ao amin'ny tranontsika tsy mionona ny fahatezeran'Andriamanitra de zay mahatonga ny eo alana fa ny tena nampimety am'za demoniaka de ny fiterenany devoly manao hoe lisan'le tsy vendrana mihitsy de ozy mpiandry fa ina mavendrana nareo ihany nge ozy ny devoly ny asainy manisy ody ao an-tranonareo zay endrigendrianareo manisy ody any aminareo nareo ihany io de fa ahoana mahatonga zany fa iza manisy ody any asainy mandevina tavonjazy eo ambaravarana de iny fa mandevina vendrana zafady voaka any amin'ny radio moa izy ty fa za mihitsy le natao le devoly vendrana am'izay ozonina rehefa mivoaka ozonina rehefa miditra ozonina rehefa mivoaka ozonina izy le devoly izy sady mandindy ay zany ny olona mandevidevina zavatra eo tokoa nambaravarana io ny olona ny mpino kristianina hotahina raha miditra hotahina raha mivoaka fa ny olona manao nake zany ozonina vao mivoaka satria misy faty milevina eo tokoa nambaravarana azonao ve zany de asaina manisy ody ndray ny olona tia ferovana ataovy eo mitlana ambaravarana mihitsy ty de zay miditra sy mivoaka eo de voaozina daholy de ny tanatsika ihany no ampanaterany devoly ody ao an-tranontsika aloha
fa tsy ny any ivelan'izany aloha tsy tsika matetika manao hoe pastera mpamosavy raha mihitsy mpamosavy vavy mihitsy kely eo akaikinao hoe manisinisy ody aty an-tranona ety tsy tafiditra eo aminao zany raha laha ny ody rehefa masiny ianao ao an-trano a fa matoy tafiditra eo dia nisy zavatra efa niditra zay tao aminao tao taiza koa nisy aizina maresy mazavy zany fa raha mbola mazava ao aminao tsy tafiditra eo zany ny aizina dikan'izany a ny tanana mihitsy zany no nitondra hosoromena kosi kely dia tsy mandaitra ny inona moa tsy mandaitra le abaraja mon commandement le inona moa zany le any vao nanositra an'iny ianao a tonga dia nareo mianakavy ataon'ny fonka matory daholy aza dino a raisinoty zany ny jiolahy ny jiovavy a ny inona moa ny inona koa ty dahalo a dia mampiasana teo fonoka ny fonoka dia zavatra anankiray ody anankiray mampatory be mihitsy dia io a mahatory be ny olona ao an-trano tsy mainzy ambonin'ny tany vidany ao an-tranony a zay izy vao taitra raha ho taitra ary dia roanareo dia voleo a dia sasao varavaran'ny olona nanisandremena kosi reny a sasao amin'ny rahan'i Jesosy fa manjary lasa matory andro be ny olona ao anatiny a raha voatratra an'ireny izy zany a no mahatonga an'izy hoe tsikina ndray koa efa lasa ody koa ndraindray lasa fampotsamy koa le hoe indanana amin'ny baiboly a hoe misy mpamosavy dia miondana baiboly indanana ataona koa amin'ny baiboly dia tsisy mpamosavy nareo fa niresaka an'izany tsika e nareo ve raha misy dalo any an-tanàna dia miondana basy garanti ve fa maharesy ve nareo sa tsy maharesy zany ny dalo fa tonga dia mivoaka ho azy tao mibasy tonga dia papapapapa zany mibasy fa mivoaka ho azy tao anaty mbany ondana misy an'izany ve tsisy an'izany fa tsy maintsy atao inona le basy alaina dia ampiasaina ka na iondananao raha baiboly folo misy diaima misy dikatenimbona misy dikateny fadimy misy dikateny tsy mandaitra zany io e ka ny baiboly tsy natao fiondana fa atao vakiny tsy mampanina koa rendom-pandriana tsy olan'izay tsy zay ny olana fa le finoana mihitsy hoe miondana baiboly rehefa misy matotoa ao trano tsy mahavita nininy zany io na iondananao ary fa le izy vakina dia ampiarina zay ny zava-dehibe zay dia zany koa mila lany zany dia tiako ry havana sampy koa ty fa nanamarina an'izany tsika teto raha vao entinao mody ty rahan'i Jesosy ty a ka tsitsitsinao ampiasainao mandritry ny herinandro dia na Jesosy ary ho gaga aminao fa inona rindrano nararararany eny an-tranao inona fa ny finoanao no mahavonjy anao averina finoanao no mahavonjy anao raha za manokana marina ny tenin'ny pasteur iraka iry ohatrany tsy te hizarazara rano zany tsony a satria mandrary ohatry ny heverin'ny olona hoe tena le rano avy any amin'ny pasteur mihitsy a no tena rano azy asa rano inona mihitsy le rano mahagaga ave manala panda manala mony manala avy zanany fa salizy nge tsy zay e eritretinareo a kompatanana fa isy mandeha Facebook nisy olona avy any France nieno teto le zoma fanavozana tamin'ny herin'ny nandeha direct vao nivavaka fotsiny nareo tao tanany rano pasteur to dia nioka be a voaka daholo ny tao anatiko tao pasteur amintsika am'teny zao sava pasteur sy tehaka ho an'i Jesosy fa sava izy oui merci hein on vous souhaite le sava de sava très bien mihitsy maniry mihitsy zay mba ho sava foana nareo mijery an'izy ny tanjona nge dia hoe misy vokatra raisina ao anatina fivavahany e zay le izy mba tsy lazain'ny olona hoe mangarongorombola fotsiny eo nareo sy rehetrarehetra mba ny olona mivoaka toko malala hoe tena naharay zavatra tao anatiny zany ny afaka voafaritra tao afaka nisy voanjoro vavim-belona teo tamin'ny misandratrandro tamin'ny anatrika zoma fanavozana dia afaka aparaky izy so mba ato kosa aloha le afaka aparaky zay so be resaka be ahy e so mba ato le afaka aparaky aiza le atsangano tanana risy afaka aparaky le tamin'ny teto na afaka asigara tsiko nisy njoro vavim-belona taminareo izy aloha ny afaka tamin'ny heriny fa ohatrany tsisy manangan-tanana e atsangano ny tanana zay natsiaro afaka ataovy ambony be aza menatra ataovy ambony ataovy ambony fa anatiny ke ianao zao afaka tamin'inona tamin'ny heriny mba mijoro kely maketo mba afaka tamin'inona e ao aza miagnatsa moa e raha vao miagnatsa ianao dia mianatsa koa ny anjely e fa raha miteny hoe afaka tamin'ny fijangajangana za tonona le lehilahy hoe ianona na afaka anaty eo tsy mety za zany tompoko dia avy amin'ny fiangonana Ravavy hafa fa tsy FPVM dia manaraka ny fandaharana rehetrarehetra ao amin'ny radio Fiotazatsoa ary tena 105.6 FM dia tena radio Fiotazatsoa mihitsy no enonay zany manomboka maraina tena 24/24 dia ny tongotra zany narary ny lohalikako tsy fantatra hoe
goty sa romatisme sa inona dia sendra na eniny voananomboka mihitsy ny zoma fanavaozana dia teo aho izany aloha andeha sa tsy andeha andeha sa tsy andeha dia nanomboka ny fampianarana sy ny tao amin'ny zoma fanavaozana dia efa nanomboka nampiatra izany tao an-trano aloha dia intelo azoma izany izao ny nakaty dia voninahitra ho an'Andriamanitra fa tena sitrana ny lohaliko za tsy matory amin'ny alina fa manomboka amin'ny ray maraina izany manomboka manaitaina ilay lohaliko dia hoy izy aho hoe Jesosy fo azonao ve zahako hivavaka sy hiresaka aminao sa ty lohaliko ty ve mahatonga ana ifo sa inona mihitsiny dia tena nanontany an'i Jesosy dia ny fampianarana sy ny izy manao hoe ny zavatra ho avy no anontanio dia voninahitra ho an'Andriamanitra fa tena sitrana ny lohalikako. Amen. Ty zao raha tany amin'ilay fiangonana izy io fa sitrany ianao tonga dia sitrana ny lohaliko eo teto androany niara teto ny aretina androany io fa sitrany ianao sy any efa tsy fanao an'izay mantsiny raha za moa mbola tsisy amortisera dia tsy haiko le mihevitrevitra be zay za mipetraka tsara raha sotra to fa iza manasitrana Jesosy zany mbola ray amin'ilay arivo zany mbola ho avy daholo ny anjaranareo mantsy amin'ny fanasitranana sy mifitahiana fa zagaky tonga io tsisy Andriamanitra miantso ny olona zany ka tsy mitahazy atsoko anao mba hampahantraina atsoko anao mba rary lava fa natsony mba homeny tonga ina moa tonga mahantra izy mba hampanakarenany sy manana tonga voaoziny izy mba tonga antsika ho feny fitahiana dia zay nge ny tanjona ao anatin'ny famila mibebaka ny tanjona aloha eto dia fibebahana zay tsisy mirakla zaraina fotsiny eto fa tsy maintsy mibebaka tsisy lakileo amin'ny baiboly tsisy afa-tsy fibebahana ihany zay iza koa le amin'ny jiro ihany koa le mbola hoe zay koa pastera narary an'izao na nanao an'izao dia nisotroran'i Jesosy na hoe nandoha be tamin'iny fa narary va mba sahy mijoro tsangano ny tanana fa nisy nanangana koa dia mba asaiko mankety izy alizy teo alefasy makalesy ianao aty efasy miazaka za maka aty somary kigakiga mihitsy na nareo le nandoha koa hoe za pastera nandoha be mihitsy le tamile dia afatsika mitonjery ny toy an'le na moa le ho atao rehefa avy eo satria efa lasa io zay ny adiny ray dia adiny ray sisy ny anarako dia kanto nijoroko vavolombelo tena nasitrana ny Jesosy ana nijoroko vavolombelo tena nasitrana ny Jesosy ana tamin'ny 16 o le fitaom-panavaozana teto dia narary be ny kiboko tany niala tany an-trano matahotra menatra be anareo rehetrarehetra dia narary be ny kiboko efa talohan'izany aloha zany narary kibo be dia hoe za manko marary vavony dia hoe ozy izy nenay hoe marary vavony zany ozy izy dia nefany tsy marary vavony satria za tsy mivoaka mihitsiny dia veo indray dia ozy nenay hoe sao dia misy rivotra koa ary ianao dia veo nosorana menaka zany kiboko amin'ilay hoe misy rivotra dia tsy rivotra fa vao mayara ilay izy marary dia isaky ny avy mihinana sakafo nakakapisao anankiray ary dia marary foana ny kiboko tena marary be dia ozy hoe dia veo zay mamonjy zay moa meno fitaom-panavaozana rehefa tsy mandeha aty dia avy taty amin'izay tonga tato aloha za dia mbola narary ilay kiboko dia narary be ny lohako tonga tato am-piangonana dia vavaka dia nandroaka devoly dia le farany iny dia tonga tany an-trano dia mbola narary foana dia sabotsy maraina dia ozy izy le zandriko vavy hoe raha za ozy izy indry sana miasa amin'ny tena le nyteny amin'ny pastera miasa amin'ny tena miasa amin'ny tena ozy izy fa mety zavatra takin'i Jesosy koa zany hoe manao asa amin'ny tena anao dia nanao asa sabotsy maraina dia nandroaka devoly tamin'ny tena koa dia nandoha be vao maraina dia nandoha be dia lahady andeha hivavaka tamin'ny tenako eny tompoko dia lahady andeha hivavaka maraina zay mbola marary foana ny kiboko dia natany am-piangonana ary mbola marary foana ny kiboko dia isaky ny nihinana kakabisao indray zay alahady le any am-piangonana avy mivavaka dia narary indray ny kiboko dia za tsy niasa alahady
dia latsinainy maraina ny asa ihany dia ozy manjany Jesosy hoe Jesosy raha sitranao eto aho za dia hijoro vavolombelona any any fitaopanavaozana sy fampiorenana dia nefany ohatry menatra be indray dia ozy hoe andefa mesazy amin'ny sandratrandro amin'ny pastera fotsiny hoa za rehefa zoma fa za koa ve dia hijoro amin'ny olona teo dia simba le telefonako Jesosy fa dia tamin'ny zoma aloha tsy nandeha satria nanao vakansa tany ambanivohitra ilay zandriko dia lasa nytany ilay lakile Jesosy tsy handeha indray zany tsy hijoro vavolombelona indray zany dia avy eo androany efa saika tsy handeha satria za rery nandeha fa ilay zandriko tsy nandeha ka be handeha rery any dia ohatry misy amin'ny tena hoe mbola tsy vitanao ilay voady nataonao satria za efa sitrana dia nandeha any dia efa sitrana dia nandeha any dia misaotrany Jesosy efa voajoroko any ilay vavolombelona ilay voadiny dia misaotra betsaka fa vita ilay fijorona vavolombelona sy navita tsara miasa itiaka ho an'i Jesosy aloha hoe sao iriko iantso alohanareo meloma le olona rehetra na afaka na hoe na tsy aro zavatra izy aloha ny nandoa teto tamin'ny heriny tsangano tanàna izay nandoa le niasa tetsika tsangano ambony tanànareo izay nandoa dia nanahoanareo rehefa ny nandoa taorianan'izay dia nitoy ve na tiako teneny hoe niasana tany an-trano dia mbola nandoa tany an-trano dia nanahoana taorianan'le izy satria mantsy somary ampianatra anareo misimisy kokoa mantsy zay hoe zao ny atao raha vao mandoa nareo dia teo amin'ny faritra izay nampandohanareo ny tohizanareo satria anana eo amin'ny adiny ray latsaka mihitsy ka hanao an'izay fandroana devoly izay fotsiny satria be dia be koa miandry an'ity hatrany an-trano any hatrany be dia be mantsy tsy afaka maketo hoe ny antony satria misy olona any ambanivohitra misy olona any dia anatanteraka an'izay tsika dia manoranareo hoe raha ohatra zao ny kibo zao nametrahan-tanana ka nisy voakanina io raha nabavy kely raha nabavy teto iny raha vao ny aretina mihitsy no tratra ny asan-devoly dia tsy hitany dokotera zany mihitsy io tsy hitany mihitsy finosany efa nanazava taminareo raha ty le aretina dia finosany devoly kalan'olo ohatran'izao dia le mandeha hoe le fanafody dia eo amin'ilay le kalan'oro iny zany hoe zay le aretina tsy tratra an'le fanafody mihitsy dia mihinanareo fanafody dia tsy mandaitra mihitsy amin'le aretina tsisy voka mihitsy dia le fanafodinareo indray ary manimba tova hafa indray iny avy eo dia lasa mitatra le inona le aretina fa rehefa marary na inona karazana aretina aloha tsy ny aretina ihany fa na ny tômôbilina atsika na ny moto atsika na ny tele roay devoly foana aloha fa misy koa raha ny tômôbilina ny olona mpamboarina foana i pastera fa tsy mihitsy maninona misy devoly zay le tômôbilina dia izy antandray za koa pastera misy tômôbilina izy devoly ka tia nosimbanan kely le tômôbilinanao mba hatonga anao amoaka vola foana na le mécanisiana gaka hoe efa piesy vaovao zao nataoko tao amin'io fa naninona fa raha vao tratra ny asana blokazy ny tômôbilina na ny zavatra ampiasainareo dia bloqué mihitsy eo mandeha kely io dia amboarina mandeha kely io dia zany nke mahafinaritra amin'le zoma ohatra zao tena afatsika mamotika an'izany rehetrarehetra zany hoe io fanana blokazy misy olona miray birao aminao tsy tianao hosorany zavatra io indrindrindrindra ty tsy mamenatra mihitsy no teny an'ity seo amin'ny radio indrindrindrindra moa ka manao sora be ny olona akaikaikinareo mivavapa any amin'ireny le makarano sy le tsongolongoloka reny dia ho sahirana mihitsy nareo amin'ny birao io tena na marary lava na mavesatra be foana ny tananao io vao mandray n'le poignenareo fa maninona ary vao mandray an'ity na ty varavarana ity mavesatra dia mararirary lava ianao tena ohatrany tsy mety mahasitra an'izany mihitsy dia misy asana devoly le birao anao amin'le misy anao eo dia zay mahatonga ny hoe raha mba haitsika eto amin'izay le mandroaka devoly tsy tokony isy ho fatifaty ny asan devoly zany tsony ny malagasy zay nge ny tanjony tao zao amin'ny Facebook tato mbola iarako amin'le olona moa le sary le teneniko anareo le mivaroraka be ny tareheny efa manatsoky le olona inona navoany io mony kely izy io pastera izy tsy FPVM fa zay ozy izy vavaka ty dia nitronony mony kely zay ny viny io dia zao izy io nitany dia tarehany rehetrarehetra hoa ty nifiny ty hita tonga dia goka be niroraka vokatry ny ody gasy na tonga an'izany dia misy olona koa mivady tongony rehetrarehetra ty tonga dia lasa mibotsina be ny ilandray manontolo iny didina dia mitombo ihany resaka famisaviana ny mahatonga an'izany zay ny mahatonga antsika hoe raha mba haitsika ty ka tena mampiaritsika dia ampiaritsika amin'ny fianakaviana dia mba tsy tratra an'izany tsony ny fianakaviana zany indrindra no nanafarana mihitsy
mba nanafatra eny hoe nareo rehetrarehetra zay ho any an-dafo a na nareo rehetrarehetra zay avy any an-dafo maketo Madagasikara fa adiny mistilitily eto Madagasikara teny zany aminareo mihitsy a ndray fianakavitsika aza mba mizesizesy teto Madagasikara petra tsara dia ataovy tsy fatafatatry ny olona akory ary ny fotoana tongavana sy ny andehanana afa tsy zay fianakaviana kaikaiky ihany tsy mampatahotra anareo amin'ny teny an'izany a fa mba pastera mba folo taona ny andrasana fa ny akamaroan'ny olona tonga ao a matetika reo vao resaka makany an-dafo bloqué daholy bloqué ny dossier bloqué ny zao marary io pastera io zanako vao nanao zao dia narary io izy hitanao maty io kosa nga nampahafantarina ka nanao réception be zay talohan'ny nandehanany a dia tsy hay nanina tamiko ka narary tao an-trano tao dia iny izy tsy lasa iny zay tsy dia tsara loatra zay satria tsy ny havanao rehetrarehetra ny faly amin'ny fandehananao makany an-dafy tsy ny gasy anie azafady tsy ny rehetra fa so isy azo mesazy ny malagasy anie ka ory avamanana ny akamarony mararirary mihitsy ny fony vao ianao andeha dia fadio mihitsy le olona ny milazalaza projet mihitsy amin'ny olona raha misy projet anareo a dia aza miteniteny mihitsy alors rehefa vita mihitsy vao miteny hoe zio fa navita an'izao fa navita an'izao fa vao miainga io a teny aminao fa misy olona tena tsy heverinao fa tena akaikinao namanao tena mpiray tanàna amin'ny resaka avy tsy apozinao mihitsy aza adino fa namadika an' Jesosy akory tsy Kaiafa tary ambadika re na i Pilato tary ambadika tary fa Jodasy tamin'ny alalany bizo minomino azonao ve zany teneniko zany vao tonga anie Jodasy dia inona nataony orika dia hoy Jesosy hoe orika ve no amadianao ny zanak'olona tanao te ilaza ny tompo hoe misy olona mietrehitra koa fa hoe mety namanao avanao tianao fa io koa ny mety hamotika anao dia zay no mahatonga antsika hoe io resaka mosavy io a eto Madagasikara aloha tena mbola somary miasa ihany miteniteny izy io ataoko moa masontsika ny arana hitan'le tato amin'ny vidéo le nandevina omby teto tsika nefa naneo an'izay taminareo a le omby velona dia nalevona dia navozina le ina moa le doany dia zany manaprofo zany fa samy manao ny ataony a dia vao mainka mitombo be le asana devoly ka raha vao misy aretina mihitsy vao miatra amin'ny tenanao a aza mainka mihina-panafody aloha fa roay devoly a dia zay vao minana fanafody raha tsy maintsy hinana fanafody amin'izay a miala aloha le devoly dia raha mihina fanafody dia amin'izay mandaitra aingina le fanafody dia miasa le izy zay foana zany aloha esana aloha vao mihinana fanafody averina esana aloha vao mihinana raha vao misy olona mihitsy efa namerina tetsika fa zao moa vao misy caméra raha misy havatsika makany amin'ny hôpitaly ka sanatria tsy maintsy miditra hôpitaly dia esao foana ozy itsika aloha le fandriana fa raha vao fandriana nisy maty teo amin'io a hosahirana eo havanao eo vao tavavoaka velona amin'ny hôpitaly io ka naretina kely tsy nakaiza reo a mety ho faty eo amin'io indrindra ho an'ny vehivavy hiteraka dia esao mihitsy aloha mifandriana le afana tsy mampaninana na tsy voatery hoe dokotera esako ty a fa na eo fotsiny ary midroanao devoly an-tsaina aloha hoe miala ny devoly aliko ny fahafatesana fa raha tsy zany re mety bloqué le reny a tsy tavavoaka hatramin'le zazy fa tena misy tompoko ny tontolo ara-panahy tena misy zany dia ohatran'izay nyteneny teo hoe vao mihinana hanina kely dia marary izy ny kiboko misy voakanina ne izy amin'izany fa tsy fantany voakanina ny ohatran'izany vao mihinana dia misy taona indray vao mihinana dia mandoa te andoa misy indray a hohanina daholo ny rehetrarehetra fa tsy mety matavy mihitsy ohatran'le lehilahy ray tsy resahako izay roana io miala ny devoly-kanina mihina tsy fahinana ihany ary zany Jesosy satria misy devolim-pihinana tsirokanina ao anatiny ao aza manontany anahy zany aloha nareo ka nareo zao ny resahako misy ke zany zany ray a aleo aloha tsy maninona mba tsy hanala-baraka an' Jesosy secret ty fa teneniko ihany zany tsy mampatavy ty zavatra marikivy be re olona za raha vao mabilo ngamba ny anarako ty raha ny tena marina fa tsy haiko mihitsy hoe za raha vao reraka veto dia mila lalasary misy vinaigre ny tena tiako indrindra dia za raha mbola antany an' Jesosy hoe fa maninona raha mity an'izany dia lasa ohatrany tsy mety mahazo ina moa vahana loatra angamba moa ny asako moa ty mitoditra latsinay mipaviny lahady dia zay koa angamba mahafitina fa tsy maninona zany fa zao koa mampitipitika kely za hoe tsy raha mba mipitipitika kely ve dia roana le devoly azonareo ve zany dia reny hoe miteraka tsy maintsy atao sezarienne reny a roay ihany koa fa misy devoliny lafika ao anatin'ny kibony ao dia zay ny antony ijoroany vavolombelona teo dia nyresantsika hoe le toka sy sigara misy trano toka ao anatin'le olona le devoly dia le devoly mihinana an'le toka dia lasa ianao natao fitaovana dia amin'izay pitehany amin'izay ny ao anatin'ny kibonao dia roana le devoly trano toka
ao anatin'le olana trano sigara dia zay mahatonga antsika hoe atao gararaka aloha ry tovolahy ry lehilahy rehefa mpifoka sigara dia aloha ndre mandeha aloha fandrony fantelony fampolony fandimy ambe folony dia mety mioka amin'izay ianao a dia iny zay le devolo mivoaka atao anatin'ny vavanao ka mba te an-tany kosa satria efa niresaka an'izany indroila zomazy antsika iza taminareo re olona mba nanoy a tany an-trano tany midosiny tany dia mba inona ny tsapanareo tany an-jatsy miteny hoe sitrana venao sa tsy sitrana fa izy aloha nareo mba napiatra dia inona ny zavatra tsapanareo zay hoe za pastera naloloy zany regny tsangatsangam-bolo be pastera zaho a tonga dia narary be ny atokako zaho ohatran'izao dia atoringa anareo ampiny ndao mba sahi aloha mijory atsangano ny tanana izy napiatra tany an-trano dia ampiny ianao zao inona nataonao tany ary ambiny naninona tany an-trano izy zany e niasa atsangano ny tanana zay mba napiatra aloha rehetrarehetra e izy napiatra mba atsangano ambony hoe renonareo dia mba miriko isojoro kely ianao zao napiatra dia inona ny zavatra mba hahafana manohy an'le asany e zay e misaotra tompoko za zany tainy an-trano a dia nanohy an'le asa dia rehefa nanao an'le izy a dia avy eo nandoa zavatra fotsifotsy be ohatry ny ranon-tsavony dia avy eo a vita izay dia kelikely indray a dia nandoa zavatra mangidy be zay zany dia taorianan'izay dia eniko hoe maivamaivana saotra tompoko sy tehaka ho an'i Jesosy foana zany misy indray a dia volo tafiditra ao anatin'ny olona fa mbola tsy nietsika aloha le izy mbola vao maka-toerany dia raha vao eo amin'izay manomboka mitondra aretina amin'le olona amin'izay a dia manomboka misy aretina amin'izay le olona dia rehefa marary a dia makany amin'ny dokotera dia sitrana kely vetivetika dia avy eo miverina indray dia avy eo mihitatra dia zay zavatra navoakanao zay zao asana devolo mitondra aretina zay ny antony mety itenareo hoe fa nga dia tsy maintsy voatery aretina foana matoy ianao nisotro rano Jesosy dia nandoa zay rano tsy nasiana katrafay rano tsy nasiana sany ianareo aloha nasiana zavatra e so nasianareo ny ianareo teto aloha mifanaraka tsika fa tsy asiana nininina mihitsy tsy nasiana nininina mahagaga atao anatiny rano tsotra raha rano tsotra na masinina ho lasa rano Jesosy nisotronao ka nandoa ianao inona zay ny tao anatin'le olona asan-devolo zay satria tsy zaka n'le asan-devolo le rano Jesosy dia vao nisotro ianao a tonga dia mivoaka le izy mety tsy mbola narary ianao dia ozy ianao hoe za tsy narary fa mbola vao zavatra makafaka ao anatinao le izy dia heureusement nisy an'le asa natao tonga dia nivoaka le izy lefa tamin'ny faroratra le izy azonao tsara le izy dia ny antony mahatonga anazy hoe mandoa le olona na mandrezatra ny devola lalana ray nidira amin'ny fahalalana fito no ivoahana mety mandrezatra mety mandoa mety mandefa rivotra mety tsemboka be le olona mety tsy fata mety mitomany misy taminareo teto zao za pastera vao nametra tana teo amin'ny foko dia te hitomany be mihitsy tena te hitomany be ana ny sentosento be mihitsy dia nisy alahelo zay tao anatin'ny fon'le olona zay no nahatonga an'izay ndao miditra koa izy koa le napiatra aloha dia mitenena hoe zao ny zavatra tsapako dia afaka manampy hoe zao ny ataony sa misy mijoro indray makety eto moa zany tsisy akamenamenatra tsangano ny tanany le napiatra dia inona ny tsapanareo iza tamin'ny napiatra no rehefa nanao an'le izy dia ohatra mifanina be izy tamin'ny nanao anazy tsangano ny tanany zay fanina be izy ianao fanina be tamin'le nanao an'le asa tamin'le nandroaka devoly dia zao ary no ataontsika manana eo amin'ny 45 minutes eo tsika izao dia anatanteraka an'io aso itsika ono nitondra rano ve ianareo zay nitondra aloha dia nitondra ao anatin'le asa fifantohana ny teny ilaina jereo tsara zao raha any amin'ny loha mbola omenanareo mifanampina raha any amin'ny loha dia ny devolony fahaverezan-tsainy sa dia atoretsy moa zany fa misy namantsika rehefa mandroaka devoly any amin'ny loha tsy voatery marary ny loha tsy voatery marary ny kibonao fa misy olona tsy mahalala fa marary izy io roa ihany aloha ny olona verivery saina ny olona marary andolava ny olona ohatrany tsy dia amin'ny fitadidiana dia ao amin'ny loha ao misy hoe devoly mpangalatsaina rehefa ao amin'ny loha ao kalan'ory mpangalatsaina fisalibonana any anatin'ny lohany daholo zany dia fanaovana anazy jereo tsara aloha aty fa manjary lasa zao ararotsika misy caméra io fa misy namantsika ary fanaovana anazy na ongotana misy eo fahefana ao amin'ny Jeremia mena fahefana anongotra anjera androdana andrava mety daholo na hoe ngotako amin'ny anaran'i Jesosy le devoly any amin'ny lohany niongotra amin'ny anaran'i Jesosy na azerako tsy manan-kery ao anatin'ny lohako ao na any amin'ny kiboko any
dia ataonao mihitsy le mouvement le manongotra. Iny zany tena amin'ny finoana nanaovana an'iny. Misy fotoana fa tsy isan'andro. Za misy fotoana tena mahatsapa kalanoro ty tanako ty. Misy fotoana nandroaka ody voakanina tao amin'ny vehivavy botsina be zay, dia vao niraisiko ohatr'izao dia nisy zavatra nanao ohatr'izao ny tanako dia nanidina ohatr'izao dia taitra be a. Inara ho azy zany, tsy mpanao an'izany nefa tena henoko mihitsy hoe zavatra mitsoaka ohatr'izao a, fo kely le izy. Dia za taitra be tamin'izay, fa taterina vao nalala hoe kalanoroka le izy, tokony tonga dia natsipoko any amin'ny farimbry-atrafo aingana. Azonareo zany le satria nalana tao amin'ny kibon'le ramatoa dia niovitrovotra be ohatr'izao zay ty tanako ty nanao hoe miala. Zay nefa fadianina 3 andro vao nahatsapa an'izay zavatra zay. Tena tamin'ny finoana nametra tanana tao amin'le kibon'le ramatoa mihitsy. Saorana ny tompo moa fa sitrana soamatsara izy. Fa misy fotoana zany mety tsy mahatsapa ohatr'izay ny tananao, fa mety mangiritsina be ty tananao ty. Mangiritsina. Tsangany hoe ny tanana zay nangiritsina ny tanana rehefa mametra tanana izy. Izy, nareo reny? Mangiritsina. Mamay be koa ny tananao ndraindray. Nandray koa ny tananao mety mangovitra. Ianao mety tsy mpangovitra mihitsy, fa gaga ianao vao manana tany dia mangovitra. Misy devoly présence ana devoly eo zay a, dia mangovitra i tananao io. Dia amin'ny faritra ohatra, vao nametra tanana tamin'ny lohanao dia nangovitra ny tananao dia misy devoly zay eo aminatin'ny lohanao. Na soa nangovitra ny tananao, na ianao tonga dia narary be ny lohanao vao nametra tanana ianao, dia nisy devoly eo satria vao nametranao tanana devoly dia mitady lalana itsoahana izy. Dia monsieur manifesté izy aloha mitady lalana ialana. Dia zay maharatsy an'le mandroaka devoly tsy ratsy, mahasaritra an'le mandroaka devoly anatina 5 minutes satria misy fotoana le devoly vao hetsika hiala tsika nijanona. Dia nareo manao hoe hatramin'ny asanana teo pasitera vao mahay narary be mihitsy ny lohako satria vao hiala izy amin'iny fotoanandro iny. Fa raha ny tena izy zany tena amina faharetana mety hoe tapakandro maninitra fotsiny na adiny ray mandroaka miala atiny kibo miala dia mandoa foana ianao miala levona dia any amin'ny loha devoly amin'ny stadidina, devoly mpangalatsaina, kalanoro dia roahana any amin'ny linloha iny. Aty amin'ny sofina, amin'ny ravitsofina iny dia misy kalanoro amin'iny. Nandray ny sofina ohatra misy migobona ohatra misy mitsipidy mile goboka zay misy hoe tsy amin'ny kalsioma mahontsy rehetrarehetra, fa misy tena kalanoro mihitsy. Misy sa tsy misy zany e. Dia misy amin'iny sofina iny. Ka ny eo amin'ny sofina ato ny tena point fieren'ny zareo. Tonga dia tendreo kely aloha amin'ny sofina ao ato. Tanao ato amin'ny sofina dia misy ohatran'ny lavaka kely ito ato. Misy ohatran'ny ty amin'ny sofina ty misy ohatran'ny lavaka ato aoriana ato. Eo ny kalanoro jakala zay ny anarany. Jakala. Be dia be mantsy ny kalanoro misy hoe jakala, misy hoe fondo be, misy na koa moa le anankiray zay misy anarana anankiray zay koa moa fa tsy tadidiko. Tena mamono mihitsy zay kalanoro anankiray zay. Dia ao ny tendrenao. Ianao zany mahalala anazy, ianao manala hoe miala amin'ny anaran'i Jesosy ny devoly jakala. Dia misy fotoana mety mioka ianao eo. Dia na le sofina ohatra ny marenidrenina tsy dia maheno iny. Na ianao miheno toroteny fa tsisy ninina henonao ny toroteny zay renesinao. Dia ao zay ihany tendrenao. Dia raha vao miteny hoe tendreo daholo ny sofina dia amin'ny anaran'i Jesosy dia io kipy mihitsy ianao tena mikipy. Dia mialinareo amin'ny anaran'i Jesosy tena mifonao ray manontolo mihitsy. So ao be marenina ny devoly mitondra rety sofina amin'ny azy miala ao. Dia amin'iny ravitsofina rehetrarehetra iny alana daholo, sokirina mivoaka atao amin'ny anaran'i Jesosy. Ny antony anendrena an'le devoly amin'ny vatanao averina ihany, tsy makaleo mamerina an'izany. Raha metraha tanana ny devoly anankiray mety afaka adiny ray vao mivoaka. Fa rehefa tendrena izy dia aingana be. Ohatra, misy fandrava zao ty tanako ty salatrin'izany. Raha metrahako tanany hoe miala ny devoly fandrava, mety miala ao izy afaka 5 minutes. Fa raha tonga dia tendreko amin'le point marary, miala dia vao tendreko ny amatoa dia miala izy mitsoka. Tsy zakany zany le tendrena amin'ny anaran'i Jesosy. Zay le antony hanendrena anazy. Zany hoe voatratra amin'le point marary aloha ny tananao io rehetrarehetra io. Nisy taona ty tena zavatra niainako. Niasany nianiraka Bertina kely tamin'izay tapahana oziny. Vao nitendreny ny kiboko narary. Ay neny maty afa so mipoaka amin'izany ny kiboko. Ao izay reto kely fotsiny, zay nitendreny rehetrarehetra narary daholo. Mandreny aty, ay neny, ay marary be oka aloha, oka ho aloha tena mifona. Saika tsy hiverina ntsony ny andro faharoa tamin'izay. Maty raha matora mbola makany teraka hatramin'ny tsy teraka eto amin'ny farany. Marary nefa ny tanany jereko tsy mafy. Izy tsy hoe mafy tanana be. Fa kay zany le point zany raha voatratra hoe eto le devoly no misitrika ka tendreny dia miala aingana be izy. Dia marary be aloha amin'le faritra. Tena ataony an'izay tsiraray.
tany amin'ny atoko ay marary de zay point tsy tokony tendre moa zany de lelany nanendry azy pasteur mamy nanendry azy tamin'izany de nitendreny de narary daholo niala andro voalohany efa mibatainy mivadiko mihitsy andeha hoe malemy aramatoa nalemy tsy ohatrany verina ny andro faharoa narary ihany fa tsy ohatran'le voalohany fa somary mbola narary fa niverina fa ntelony tendreny zany ve marary tsy maninona hoa zany ohatra zany kely atao tsy maninona alefa asiny eny a sara indray ohatra misy mpanotra alefa aizako le izy hatramin'ny kibo koa raha nitendreny a tamin'ny voalohany vao tendrena marary fa efa ty efa mila iona am'ty fa tsy narary tena hengo tsy maninona ve zany anaka tsy maninona tsony eny alefa ka izay avao nahalala fa le misy asan-devoly ao anatin'ny olona misika mitovan'ny olona no mahatonga an'io marary de ny antony atao marary am'izay tsy kitikitianao mihitsy io azonao ve zay de zay no ampianarana hoe tsy anao no manendry ny olona so hoe alova ny rekon'io safotra io olona io fa ianao a manendry ny tenanao de ohatra hoe marary zao ny tananao de tendrenao de mety marary aloha fa ireto kely amin'ny anaran'i Jesosy de voly misitrika rehetra ao anatiny miala ay marary ireto kely any miala anaran'i Jesosy fa afaka elaela de tendreo am'izay fa tsy marary tsony eo avy eo anandrana zany ianao avy eo de hijoro vavimbelona ianao de miala atao le devoly ka zay ny aty amin'ny sofina de ny aty amin'ny vava aty a de io nge tsy saritra tsy anarana ny any amin'ny vava devoly vavahana kalan'oro vavahana kalan'oro masika mpiteny ratsy amin'ity vavy ty daholo io mantsy ampiasain'ny devoly fotsiny le vava de mipatsapatsana be fotsiny izy io de tonga de faly le devoly mampiasa azy de alao teo amin'io vavanao any amin'ny lelany raha mpifoka sigara ianao de roa eo amin'ny vavanao eo a le devoly sigara miala de tonono mihitsy ny anaran'le sigara amin'ny foanao miala teo amin'ny anaran'i Jesosy de sady ngoto ohatr' zao miala sady manongotra ainy amin'ny vavanao de ny lela koa ary tena azo tendrena atao mihitsy de tendrena miala ao amin'ny lela koa mihitsy ny devoly mpiteny ratsy fa tena misy ao petraka amin'io lelanao io zay mahatonga le lela lasa rehefa mitory-teny de mipiredika fa rehefa iteny ratsy mahay be mihitsy ny lelan'le olona de tendrenao a hatrany amin'ny lela de ataovy gararaka de averika any fa tsy mareraka mamerina an'ity arakaraky ny nampidiranao an'le devoly tamin'ny tenanao no amoahanao azy no aingana indrindra averiko arakaraky ny fomba nampidirana ny devoly tamin'ny olona de mifanohatra am'izay no aingana amoahana azy ohatra hoa raha nampandrona teny amin'ny doany le olona tamin'ny nampidirana an'le devoly satria ny fampandrona eny amin'ny doany de mampiditra devoly de tonga de ampandroiko io olona io fa zay ny mahaingana mahafaka an'io azonareo ve zany fanoharana zany raha nisotro rano teny amin'ny doany le olona tamin'ny nampidirana devoly tao anatiny de tonga de ampisotro rahan'i Jesosy aingana io olona io raha nitetehana ny andry nasina tany malandy nasina sakamalao nasina inona koa ty tany ravo teny amin'ny doany de tonga koa de alaivo ny rahan'i Jesosy de asivo marika azo fijaliana teo amin'le mpiletoerana no tetehana zay ny mahafaty aingana ny herin'le izy ka na telo andro ary ataonao an'izay tsy maninona raha ohatra ka tamin'ny alalan'ny agaribaty ranomanitra renireny nampidirana an'le oditany amin'ny lohan'le olona marary andolava de tonga de manaova hevoka koa de amasino rahan'i Jesosy foy a tonga de mialaingana koa io any anatin'ny ody any loha io zany hoe le moyen nidirany koa no amoahana azy aingana tsy milaza hoe tsy afaka izy raha metra tana tsy niteny an'izany tsika fa hoe ahafahany mamoaka azy aingana de arakarak'izay a nampidirana azy no amoahana anazy raha voakanina no hoanina tany anaty kibo zany na voan'le olona de mba inona ray zany ataonareo mamaly de inona ny atao anazy zay ampisotrona rahan'i Jesosy migololoka zay laniny golokoloka de tonga de ao anatiny ao am'izay a de iny am'izay atao zay hitendrena ivoan'le voakanina ao anatiny ao a mety mararirary be izy marariky be tonga de mivalana piandre mandeha tonga de miala daholo ny voakanina ao anatiny ao tsisy an'izany taizana retiny zany ny olona tsy namorona olona taizana retina Andriamanitra fa io a de voly misitrika ao anatiny io a de ela be io de zay ny mahatonga ny hoe hoanina midina indray tsika amin'ny devoly vavahana devoly masika any amin'ny orona indray a devoly ny gripasery tsy fandrenesana de miala ny corona anaty orona any tsy ahafahana maka fofinaina tsara miala de iny hitanao iny tetezakorona iny a somary tendrena moramora ohatran'izay iny hitanao ve iny iny amin'ny sisiny anankiroa iny le voan'ny sery lava reny sinizity reny miala ny kalan'oro mitondra sinizita de lasa be lelokely am'izay izy aloha mivoaka eo amin'ny orona eo miala ny devoly sinizita de atendrena ohatran'izany mihitsy miala amin'ny orona indray mety miperaperaka eo anao de afaka mandroky miala anaty orona any devoly ny gris de eo somary ataonao tendrena kely ohatr'izay a de miala moramora de alaivo mosara fa fao am'izay fa mivoaka tsikelikely
zay mety ataonao 3 andro na 7 andro. Raha aty amin'ny maso dia indray dia eto amin'ny maso eto ohatra misy point kely zay eto, jerendray masonareo eto ohatra misy lavaka kely point zay dia azo tendrena aminaran'i Jesosy ny devolon'ny fahajambana, ny asan'ny kalan'oro mampajambeny, devoly janga vetaveta, dia miala amin'iny maso iny daholo, miala devoly zay somary atao ohatra zao amin'iny volo, miala aminaran'i Jesosy amin'iny. Dia sady manararoatra eny amin'iny andron'iny miala amin'iny andron'iny ny devoly satana rehetrarehetra manakatona vavahady-saina, miala ny amin'ny andronany dia sady sokafana ohatran'izay vavahady-saina amin'iny daholo, miala amin'ny anaran'i Jesosy, miala sady atao ohatran'izay miala amin'ny anaran'i Jesosy. Vita indray zay dia ny tarehy iray manontolo indray misy atao hoe rakonantitra. Rakonantitra ianao mba tsara tarehy be, bokosy be ohatranay izao anao nefa lazain'ny olona fa antitra be. Dia misy iny ianao zay rakonantitra, dia alana zany le rakonantitra, misy io zay Mbatondradamena dia mahalala tena azy zany afafy, dia ohatran'ny antitra be zany le olona, hena midinao hena tsara be nefa lasotry ny hena masiso zany rehefa tonga ny olona tratra maso be fanova maso zay ny hena mo tsenanao, tsy mahalafo mihitsy ianao, sady efa ho an'le olona mivarotra ireo moa tsy nitenenako an'izany fa misy olona mivarotra ny an-trano any dia roay devoly fa zay hoe tsy mandeha eto le tsena pastera, tena tsy mandeha eto le tsena, mifitarainanao lava eto tsy mampandeha ny tsenanao zany io, fa roay devoly dia ho eto ambavaka. Dia miala aloha any amin'ny taretraretra ny rakonantitra, miala dia atao ohatra zao mihitsy ny masikatava, ny olona tratra ny ody fitia dia eo mihitsy no alana masikatava ny devoly, miala eo amin'ny tare eo fa misy iny mety lehilahy tena tsy haiko moa zany ny filazana azy iny mety vilidida le lehilahy, nefa rehefa tena na mivavaka nefa nanao fanompontsampy izy lasa ohatra makevera ny tarehy na ohatra ny roko voisine. Gaga ianao hoe ianao tovovavy kely 120 taona ty, io ve novadinao? Io rangaha be efa jerety izy fa efa 20 taona, tiako pastera ho be gosy be ary izy io. Gaga ianao satria tratra ny ody fity zay le vehivavy, mety nandeha tany Ambatondrazaka tany ny gona be tany kio angambany, tratra tany kio to dia tsara tarehy vadina tonga dia io tra esao aingana, fa tratra ny ody fity dia iny tarehiny iny miala ny rakonantitra. Raha vao mivadinao zay miteny tsy tiako mainty mihitsy ianao ty, tena tsy tiako maizina dia tratra ny tsy tia mainty ianao zay, dia any amin'ny tarehy any zany misy tsy tia mainty, dia any amin'ny tarehy le tsy tia mainty miala any amin'ny tarehy any zany. Tovovavy sy ry vehivavy rem-pianakaviana, tsy ny lokomena ny tena mahatsara tarehy sy mampamanjamanja fa ny vavaka. Toroanareo androany le mahabote tena bote, fa ilaina aloha le mikarakara tarehy, ilaina fa tsy ilaina. Azonao tsena zao manisinisy menaka kely mba mamandimandina, fa tsy hoe vavaka koa dia maina be daholo mivatana rehetrarehetra, maina tsika koa ndray ohatra lasa le fifoazana koa ohatra ny tratran'izany mihitsy etsa fa azo ampiasaina. Fa za zao menaka tiako menaka sady efa manoroloa ihany io ny tsara le menaka tsisy fofona be reny, makarary indolo le menaka nareo misy fofona be reny misy olona vao miserity dia marary mihitsy ny lohanao. Raha mety ianareo dia idilily kokoa misy tena tsisy fofona mihitsy izy io, tena pur sans zato isan-jato. Tsy anao publicité an'izany efa mandovo volona reo raha vao miteny hoe ianina, fa tonga dia menaka tsotra io menaka coco io misy le atao hoe aso dia afroi, tonga dia atao an'izany dia misy tsisy fofona, dia reny ampiasaina menaka tsotra. Ny fifoazana zany tsy tokony ampiasa zavatra manitra be zany satria manelingelina ny afo zany, dia io atao amin'ny lomba, atao mandimandina tsara ny volondohanao tsara iny, fa tsy mampiasa an'izao menaka rehetra hita rehetrarehetra izao dia ampiasaina. Tindray onke misy menaka tsara be ty tindray misy menaka ao dia hosorana mihitsanao azy amin'izay le volondoha avy eo. Misy vehivavy zay menaka hitany rehetrarehetra vany ataony esi amin'ny tarehiny io daholo, any ka fa montsana mihitsy le tarehy fa lasa mivadika boby fotsy be mihitsy ny tarehiny satria zay menaka hosorana amin'io daholo. Dia azadino fa Jesosy raha nanao vavaka tendrombohitra dia niovatra amin'ny tarehiny. Misy an'izany sa tsy an'izany ny baiboly? Dikan'izany ny mampiova ny tarehy vehivavy sy ry lehilahy dia ny vavaka tendrombohitra lasa mateo ty zany ianao rehefa mivavaka tendrombohitra. Azonareo zany lasa mampitsiry hoe mahafinaritra iny dia mahazotondana manao vavaka tendrombohitra miaraka amin'ny rahalaliva rehefa talata, misy koa eny Ambomanga rehefa talata, mbondana mandehana amin'ireny hoe raha mba te hiova ny tarehy anareo zay mba te hiova sa tsy te hiova mba te mahateriritseritra ohatran'ny any dada rarina atoandro. Da nikera fa jerena zany zareo mampiteritritra foana jada hoe mahafinaritra ao dada rehefa miresaka, ka misy voninahitra Andriamanitra ny eny aminy dia mahafinaritra be mijery azy. Tsy hitanao ina ary mampafinaritra azy fa rehefa miteny izy dia ohatra mampite heno zany, diso koa mampite hijery zany foana. Jerena satroko foana eo aminy eo satria misy an'le voninahitra
de le voninahitra io azo iny mivavaka tendrombohitra sy amin'ny fifadikanina ohatran'izao. Dikan'izany zany mivavaka ny tena manova zavatra fa tsy le mahagaga rehetrarehetra naovanareo rehetrarehetra io fa miova amin'io nareo. De alana ny rakonahitra amin'ny tarehy rehetrarehetra iny miala any amin'ny tarehy miala naran'i Jesosy ny rakonahitra de volo tsy tia mainty miala naran'i Jesosy. De ny loha iny sasana mihitsy amin'ny savony. Nareo le vehivavy tia mampiasapiasa menaka be deabe reny tsapa ao ihany aloha so misy ody. Raha vao ny produit ampiasainareo no misy sarisarina bibilava, misy sarisarina kintana misy ratsany 5, misy sarisarina zavatra hafa aza mampiasa an'ireny fa produit satanika reny. Azonareo ve zany? Ny loha mantsy ny tena kendre indrindra. Za aloha atao hoe mapastora tena manoro-hevitra anareo tsy miteny hoe ratsy fa misy produit tena feno ody. Tena ody zato isan-jato. Matetika ny vao aindy de saika misy ody daholo. Ny antony tsy hoe le izy misy fa le olona manao azy mihitsy nefa milala ody. Tsy manompo an'i Jesosy. Na io paty io koa range na le marika eo amin'le paty misy halal eo de fa mampieritreritra io hoe ny halal misy oatra halal de sao roy de volo foana. Teny zany aminareo tsy maninona mihitsy miteny zany amin'ny onjam-peo roy de volo foana fa satria tsy produit kristianina ny nanao an'ireny matoa misy an'izay marika izay izy. De tsika zany mila malala an'izany rehetrarehetra zany. Tika ny halal moa zany dia permis azon'ny musulman hoanina zany. De fa misy antony zany de tsika hiditra lalany am'izay tsika fa roanao de volony tarehy de sasana ny anaran'i Jesosy koa amin'ny savony tsara. De rehefa manasa loha ny vehivavy le marary andolava le milaza tsisy fitadidiana de somary ngotana miala amin'ny anaran'i Jesosy anaty lohako any de volo makarary andolava sady manitsana. Ahitsaitsany koa le bibikely any reny hitsana raha sendra misy bibikely any keo anatiny miala sady manitsana ihany keo miala amin'ny anaran'i Jesosy sady manitsana ihany keo. De ny anay mivady zavatra efa tsy nianarana fitsy fa systématique ao anay manao an'izany. Raha vao manasa loha zany zahay de tsy mila hoe fa tonga de mandroaka de volo azy ohatry nefa zavatra efa miala any amin'ny loha any am'izay le loha tsy badenina. Misy maheno tenin'Andriamanitra adin-droa fa tsisy tadidiny io na ny kely ary fa misy de volo mpangalatsaina ao anaty lohany ao de alany reny. Ny zaza koa alohan'ny anala fanadinana alohan'ny hianatra amin'ny herin'ny androany zao manasa anareo eto ny zanakareo rehetrarehetra de roana de volo fao be mihitsy de tsofina rano vao ampianaro. Fa na fianarana manam-pahaizana rehefa dodo zay tratrany de volo madomelona zay tsisy zavatra hainy io zaza io mihitsy any ampianarana anzy. Mazava amintsika ve zany? Any amin'ny resaka loha daholo zany. Zay ny amin'ny resaka loha angambizay savony tsara ampiasaina ataovy savony fotsitsotra reny any izy. Aza de tia mampiasa savony manitra be loatra makarary ny andohanareo reny de sasao amin'ireny. Zay mahakasika ny loha de ajanoko hatreo amin'ny fo eo ihany de manaraka tohizana amin'ny heriny mety eo amin'ny soroka indray nareo. Ny eo amin'ny soroka mamparera-dava ny olona de volo taingim-bozina. Inona le eo? Eto ry zareo manao atsangory eo de fanaovana azy somary kapohana mihitsy. Tena tena miala amin'ny anaran'i Jesosy mpanao taingim-bozina. Miala ny de volo mpanao taingim-bozina miala. Misy olona matory amin'ny alina mifoha izy maraina reraka be mihitsy. Nefa olona matory zany tokony azo aina fa nataony de volo sy ny mpamosavy taingim-bozina izy tamin'ny alina natory tao de reraka de roay eo amin'ny soroka miala ny de volo mpanao taingim-bozina. Tena somary kapoha kely ohatran'izay mihitsy. Miakavanana miala le ohatrin'ny olona rera-dava aty foana miala ny amin'ny atoko any de miala ohatran'izay de iny tananareo iny stomma ohatran'izao ny de voly tsy azo akarina miditra makaty anatiny fa mahazo any amin'ny fo de mahafaty fa stomma ivoaka. Azonareo ve zany? Raha tanana zany de stomma miala hoe miala mivoaka ohatran'izao le izy miala mivoaka. Ohatra hoe raha am'ty tanana ty zany de miala stomma iala ohatran'izao miala fa tsy akarina hoe miala de sady akarina makaty any fa lasa makany amin'ny fo. Tanjony de voly mantsy de miditra eo amin'ny kitrokely aloha miditra any amin'ny falady satria norotorony ny omba labe tongony ozy izy ozy Jehova ao amin'ny baiboly ny de voly zany de miditra any amin'ny tongotra mahazo ny kitrokely aloha de makeo amin'ny kitrokely manomboka amin'ny taona ny olona tsy hivavaka. Rehefa miakatra amin'ny lohalika ny de voly de manomboka kamo mivavaka ny olona anankiray de avy eo miakatra ty amin'ny eo amin'ny tepe eo amin'ny valany eo de fa azony zay ny atsasaky le olona de manomboka miakatra tsikelikely de tonga hatrany amin'ny kibo de lasa voakanina de miakatra any amin'ny fo de lasa manepitra sepitra be paster rehefa miakatra any amin'ny fonao izy zay de tonga any amin'ny tenda kely de sepitra maty ny afaran'le olona. Zay zany ny tanjony zay de mila mahalala an'izany iny koa tsika. Ka rehefa manala azy de aty amin'ny tanana roana miongotra ohatr'izao fa ny eny amin'ny tongotra kosa stomina midina miala de volo stoma amin'ny anatsy miala ny amin'ny tongotra any zany de sady atena rahana fihetsika mihitsy miala amin'ny anaran'i Jesosy mihitsy zany de leo amin'ny soroka kapohana
ny anaran'i Jesosy miala de eo mety hatrany amin'ny lamosina any de ny alalana hoe marary fo ny olona ray anay manao palpitation be ny fo de nandray misy manindrona be ato amin'ny lamosina ato efa niresaka an'izay tsika tanao ato amin'ny lamosina misy manindrona be zay rehefa le malahelo be iny de iny zay le zana-tsipika ny devoly satana iny tena tratra malahelo loatra de faly ery ny devoly ny amono any olona eo am'izay ny tanjony ny anao zay asiny le arrêt de cœur ataony zany zay ampijanona tamika amin'ny fon'le olona de ny lalana ampidirana devoly ao anatin'ny fon'ny olona na alahelo na fahatezerana na fahakiviana raha vao malahelo loatra ny olona de misokatra ny fony io fo io zany misy varavara-panahy zay misokatra de misokatra tonga de misesika ny devoly de rehefa misesika ohatrany hoe niadiady kely tsika isanao famaly de rehefa tezitra amiko anao de manokatra lalana ho an'ny devoly de io lalana kely io mpisesehany devoly de rehefa manomboka miditra ao am'izay izy de mingeza de lasa tratra ny gros cœur am'izay le olona de ile mane zange tena tsy zakako mihitsy anaovana zany fa manomboka manana le fo tsy maharaka tsony popiny le devoly am'izay le fo de njanony am'izay lalana tapahany am'izay rehefa avy eo maty le olona azonareo am'izay ve zany ohatrany hoe mivanaka amin'ny sanaka be fotsiny tsika zany azotsika ve zany somary efa miditra lalina ka miala leo misoroka de efa afaka misoroka de miditra ao amin'ny fo am'izay de zay le fo zay niresahan'izay ka eto ny fo ry havana rehefa marary de manana retina tsy azotranina aza mandany vola mitsabo fo zany ianareo fa raha vao marary mihitsy ny fon'ny olona de hoe teo amin'ny Jehova fa izy ihany mahay an'io Jeremia misy an'izany teny zany tsisy an'izany hoe ny famalytsika de narary fo ianao de lasa nalahelo de mibotsina am'izay ny fonao satria tratra ny gros cœur de andeha ho didina aiza hoany izy io marary fo mihitsy ka izy io fa tena tsaiky nisy problème vitrany fa hoentina any amin'ny dokoterany aloha fa ho didina mihitsy ny fony de tsisy ho dokotera hatreto aloha ka nandity fo hoe ao didina ny fonao fa tratra ny alahelo anao didina reny ny alahelo fa mivoaka avao anatin'ny fony iny le fahatezerana tamin'ny dadany andray reny izy andray zany voaka ny avany reny izy daholo mbola misy tavela ve ry dokotera tsisy tsony ao ka tontolo ara-panahy be ny fo na tonga ny Jesosy ny teny hoe tandremo ny fonao mitondra mihoatra an'izay tsy tokony ho entina fa avao ny avin'ny aina azonao na tonga ny palpitation io inke misy zavatra mampalahelo amin'ny mamy mety naditra ny zanany de miaka midina am'izay ny tension mama mieritreritra le zanako pasteur mifokarongony fa le ry le devoly mampahory azy hoe tena io zanakao io mihitsy de midobodoboka be am'izay ny fony popiny le devoly aingana be ao io ka rehefa niady zasy ianao fa maly tamiko ianao ohatra de le alahelo fahatezerana mba nafatarako an'izany inge tamin'iza demoniaka ihany rehefa nanomboka ny asa de nisy mpiandro rosa telo zay ny tena seony Jesosy le devoly reo le ty mba miseho mizesta miseho matanjaka raha-pinoana de ozy am'izay le devoly tato anatiko ity hoe efa nitantarako fa za tezitra ho anareo aiza koa ozy le devoly io aiza koa ty misy Jesosy miara-miasa amin'ny andevo zany to de zany natao le devoly eo iapanga satria somary mangamanga le mpiandry de aiza koa de nitanjon'le devoly anao zay apatezitra an'le ina moa le mpiandry de niandry ny réaction fa eniko am'izay eny le devoly ao anatiko am'izay hoe io le ty fatezitra satria nanomboka nahino an'le andevony de nanomboka nalahelo ny fony de nanomboka tsy nitoetra tsara tsony de neniena am'izay ny fahamasinana de izy le devoly petao am'izay fa voan'lahy io azonao am'izay hoe le zava-misy atao amin'ny devoly zany zay ampalahelo ny olona na ampatezitra azy na ampakivy azy satria rehefa vao reo mitafiditra de miena ny finoany de rehefa vao ny finoany miena de mora atakena am'izay izy ny finoana mantsy ny armura tsy afahan'ny devoly mamono ny olona anankiray satria ny finoan'ny olona no miaro azy de rehefa ampiena ny finoana tahotra sy ny ina moa tsy ny ina moa ty tahotra sy ny fiananana sy ny alahelo sy ny fahakiviana reo no ampiasain'ny devoly ahatonga anao faible de le fonao ataken'ny devoly ataony zay mampalahelo azy de le fonao masina tsara satria ho ny teny Matthieu hoe zay madio apo no ahita an'Andriamanitra raha vao madio ny fony io de ahita an'Andriamanitra io de tsy azotsika ataony ininona ataovy zay mampaloto ny fony letsy ataovy izy satana tady moyen rehetra io vadinao io natao mampaloto ny fonao izanakao io natao madiditra mampaloto ny fonao miady am'izay nareo vao ny sento ianao nalahelo de nisokatra ny varavaran'ny fonao de nisy fitoerana am'izay tao zay natonga ny aza mame fitoerana vao nisokatra kely ny fonao niditra am'izay satana manao akisika ao io fa misy varavarana idiro am'izay
dia miditra amin'izay dia mivoto ny fonao a dia iny mahatonga ny olona amin'io za pastera tena malahelo mihitsy aho io a malahelo efa hanomboka hijany ny fony eo manao an'iny satria anapoka azy amin'izay satana rehefa kelikely a dia iny le ozy ny dokotera hoe tratra ny arrêt du cœur le olona natapaka ny lalan-drany le manapaka an'le lalan-drany ke le devolo tafiditra ao anatiny ao hoe no manabotsina ny fon'le olona dia lasa cœur bombé izy amin'izay azonao ve le cœur bombé fo mivotony dika zany miteny gasy bombé mivotony croqueur ry havana fa tsy cœur bombé zany a tratra ny mivoto amin'izay izy zay indray a lasa aloha fa ohatra nitady iverina indray alao aloha tsy isina meme aloha fa alefa toizantsika any aloha fa manjary lasa dia iny a miditra le devoly dia iny nefa hoentina makany amin'ny dokotera tia mamana ty a izy io a miaka midina foana ny tension dia lalaoviny tsy le dokotera milalao fa lalaoviny fanafody ao ianao mihinana fampidinana tension dia miakatra ihany nefa le alahelo anatin'ny fo no mahatonga an'le tension tsy stable dia inona zany ny vahaolana asaivony famely izy sy le zanany omeo lalana ny fahatezerana dia tsy hoe roahana fotsiny fa misy tsy miala zany za ve zao tezitra niady tamin'ny vadiko dia roahana hoe miala ny devolo ny fahatezerana any am-pasterana tsy hoy ze tsy alako zara mbola tezitra aminazoko hiala ho aiza indray koa ary azonao satria za mbola malahelo fa ny ateo hoe mena lalana dia hoe manantona an'le olona ny divako dia miteny hoe mamelanao a tena teo hoe mamela dia manome lalana hoe io le devolo anatin'ny fokosokafako a dia avelako hiala hivoaka tao amin'izay zay le meo lalana ary aza vela tratra masoandro miletika ny malahelo satria rehefa tavelo ao anatin'ny fo ny devoly dia mampitombo amin'izay hoe ianao ve dia nanaiky nataony an'izany ianao ve dia nanaiky nataony ambanibaniny ianao ve dia nataony an'izao dia le fokelinao ray gramy iny a lasa 50 gramma rapitso a dia lasa ray kilao rapitso satria mihemizihatra iny hoe za koa ve dia nanaiky an'izany taniko ve dia navelako alay fotsiny ao ka raha tsy zany vendranako raha tsy zany zaoko tsy manaiky any dia manomboka amin'izay mifonao a tsy mahazaka satria nataona tratra masoandro miletika dia naninona ny devoly nanitatra an'le izy tao mazava amintsika amin'izay ve ny antony mahatonga an' Jesosy dia ameo lalana ozy izy Jesosy amena lalana zany hoe avoaka le alahelo sao tompoko ny mampalahelo a tsy mampety fandao tsika hifamela ny fifamelan-kelo ka natao hoe manome lalana ny devoly hivoaka ao anatin'ny olona ray dia zay no mahatonga ny raha misy olona marary fo a zay tonga manantona azy eo dia ataovy mifamela amin'ny daholo zay no aingana amin'io mivadiny eo famela ainga nareo mivady zanany eo famela ainga nareo mianaka tonga koa ny rafozany famela ainga nareo mianaka io fifamelan-kely ko a no mampatony amin'izay le fo ao anatiny a mampastable tsikelikely amin'izay a an'ilay fo a sy ny tsy tamin'ny fanafody iny dia rehefa manomboka mamela heloka mamelanao anaka dia ne mamela vototra le devoly sokatra zany le fo dia namela dia ozy le devoly ny alahelo taty tsy maintsy mialitsika satria izy rehefa namela dia mivoaka dia metony tsikelikely amin'izay ny fon'le olona tena zany ny ara-ny fanafody stable indray ny fony miverina amin'ny normal azonareo ve zany sotra tompoko a tsy tokony isy lany vola be ny amin'ny dokotera tsony zany aloha trano dokotera eto amin'ny farany enao koa dafa fa hoe tiako tenenina hoe makany amin'ny dokotera tsika mandeha tsy fady dokotera ny fifoazana fa miara-miasa amin'ny dokotera fa le milalao aretina ny tena tsy mety dia mba tsy ampilalao amin'ny fonao a dia ataovy mifamela heloka ianao dia zay mahatonga hoe mihira fiderana mba hampisy an'le fo misokatra ho an'Andriamanitra dia mba falifaly lalandava ny miaraka mitompo fifaliana tsy avidina manisany tera dia ny olona tia mihirahira sy falifaly tsy andairany devolina alahelo fahatezerany zany mihitsy satria falifaly lavalandava ny fony dia misokatra ho an'Andriamanitra dia misy fanamasina miditra dia mazava be ny fony a dia mora mahita an' Jesosy izy dia mora mahita valim-bavaka ka namaty ary izy a dia tsy mangana be fa fotsikely foana izy namaty ary satria tsy mangana tsy mipoaka amin'ny fony zany ingely izy zany ka andao amin'izay roahana aloha fa manjary lasa be ny fotoanantsika atreo aloha dia rohantsika atreo amin'ny kibo dia amin'ny herindray a faranantsika hatrany amin'ny any ambany raikitra sa tsy raikitra aloha ny ao amin'ny kibo efa natoranareo hoe voakanina dia le fo a rehefa le marary be iny ka misy manindrony dia asaivy misy manindry aingany eto amin'le faritra eto ato a misy ohatrany manindrony eto asivy misy manendry eo ho an'le olona marary folo avy reny eo a tendreo elaela mihitsy amin'ny anaran'i Jesosy ny alahelo eto tsy haiko moa manondra azy ato misy ohatrany point zay eto
raha nareo zao raha manao ohatran'izao dia nareo sy marary kely ao tsy haiko ny anareo natsapa nefa ny azo ao ty eo dia eo tendrena dia nandray io rehefa tendrena dia kofony zany hoe manao zay tsy misy zavatra ao anatin'ny fonao ao dia tendreo amin'ny anaran'i Jesosy miala nefa tao ny devolony alahelo ny kalan'oro ataovy malala ny anaran'i Jesosy mihitsy io kalan'oro sy vazimby io tena io mihitsy mantsy anisan'ny fototra ty mandeha radio nisy olona avy any Antsirabe niaraka taminay Malty eny Kavokely nilaza mintsony fa misy olona tena pitaiza be zany nefa misy pisatra ny anatiny tena pilalaody dia nilaza mintsony hoe misy fiangona pifoazana zay any tena manotanota fady atsika mintsy fa tena ataontsika mamay dikan'izany zany lefa le tena tsy zakany devoly mihitsy ke zany ty fandroandroana devoly dia zay koa tsy hijanona fa vao maiky zay androaka foana isan'andro tsy hijanona zany fa nitanjony zareo ampahantra amin'ny Madagasikara fa tsika ty ataontsika malala ny anaran'i Jesosy raha zay kalan'oro sy vazimby zany ataontsika ny an'olona tiktak dono ampiasaina zany ke mitena anareo hoe zany tiktak do zany hazo nisy hazo be teo andrefa tanànanay dia talohan'ilay izy dia nanao ohatran'izao le hazo ny hoe tik tak farany amin'izay koto karaha tenjery ohatran'ilay hazo be teo andrefa tranonay dia mampiasa foana any reny azonao ve tiako lazaina amin'izany fa ny antsika Jesosy ihany izany antsika Jesosy ihany zay ny antsika da ho aritsangantsika rehetrarehetra iroso amin'izay asa mpandravana ny fanaratsy izay iondrika hivavaka itsika misy fahavaloma arotia amina yo falisi miravuravura ramamutakanizayo izatsi rano dia alay voatrany le rano sokafy ny vavan'le rano ho antsika ny atrano any koa any amin'ny Facebook any zay manaraka ka misy rano any aminao dia alao hivoaka hatrany le rano any aminao any anamasina anio mantsika dia sokafantsika ny vavany ny antony anokafana ny vavan'le rano dia mba hahafana mandroaka an'izay fanaratsy tafiditra ao anatiny ao reto avy ny fanaratsy ao anatin'ny rano kalan'oro vazimba ty moa zany tany amin'ny mpanompon'Andriamanitra nazahoana anazy ny aloalon'ny tany sy ny lanitra ny asana ina moa be dia be ny ao anatiny ao hoe zazalan-drano zazavavin-drano fisikidina fanandrona satria anandrony olona ny rano fanandrona ny aloalon'ny tany sy ny lanitra devolony mena rana hely mety tsy tadidinao daholo zany fa zay tsarinao fotsiny dia roay na devoly fotsiny re miala ny devoly dia fa mety zany fononao no mahavonjy anao zay fa zao aloha anamasina rantsika dia aorianan'izay manao divorce amin'ny satana dia misotra an'io dia mandroaka devoly dia mirava vavaka arytsika apetrao amin'le rano ny tananao aloha vavaka tsika nizaniza manana rano dia ahevaevao amin'le rano ny tananao tia ny rano Jesosy asan'ny tananao io any Jehova ny tany sy izay rehetra eo amin'ny kalan'oro milaza fa tompony zany mpangalatra izy fa ianao any Jehova ny tany zay rehetra eo aminy ka reto zay Jesosy zay rehetra mino anao hoy anao hoe zay mino ny asa ataoko ny ataony keo ary anao asa lehibe noho izany ary izy tsy niteny anao Jesosy hoe zay pastera mino na zay hiraka fa nizaniza mino anao dia afaka manao an'izao asa zao ho voninahitry ny anaranao ka tia ny tananay Jesosy ahevahevanay eo amin'izany rano zany zay tsy namboleny ny tananao ao amin'io rano io dia iny tananay ny hamotika an'izany ko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velatra mantsaka Nazareta afanay mandevina sy mandrava asa devoly satana dorana amin'ny afimasin'i Jehova devina anatin'ny rano any zany may zany dorako amin'ny afin'i Jehova levina anatin'ny rano io zany devina zany devina zany devina kalan'oro mivazimba lebaleba ny sarora fisikidina fanandrona kalan'oro may
mainy kalan'oro mainy zazalandrano zazavavindrano torako amin'ny afony Jehovah zany devona fatorako amin'ny rano Jesosy devona mandrakizay ao anatin'ny rano zany any amin'ireny rano tsirairay avy izay misy hoentin'ny olo reny devona anatin'ireny tsy manan-kery tsy manam-pahefany zany may zany devona zany devona anatin'ny rano any zany devona zany may zany sangano ny tananao akavanana teneno Jesosy ty tanam-pity ataovy tonga solo tananao Jesosy teneno zany izy teneno zany mihitsy izy ataovy tonga solo tananao ty tanako ty Jesosy amasiny ty Jesosy ho lasa tananao araka ny tenao manao ndrivotra io raky sy mimpanompoko lelafo mba hamoaka afo koa zany tanana izany reny Jesosy amindreo fo zay tam'izay niraisy ny tananay nataiza dia amindreo fo zany fa androany kosa dia anamariny ianao hoe manao ndrivotra hira koa sy mimpanompoko tahaka ny lelafo mandoro sy mandevana sora Jesosy ity Jesosy samy mametraka ny tanana eo amin'le rano am'izay evaivao am'izay ty Jesosy ny loha tananay na ajobo eo ny tananao tsy maninona mihitsy fa tananao ihany iny ty Jesosy ny tananay le solo tananao anamasinanay an'izany ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina amen sotra Jesosy ty Jesosy isotro ny ranao zay mialohan'izany nefa na dia fotoana foy ihany ary zao nareo dia bebaka foy fotsiny le fibebana dia zay tena mamatotra anao ihany aloha hoe zay tianao afaka androany raha sigara teneny Jesosy za Jesosy androany fa te ho afaka amin'ity zay ihany zay fotsiny alohan'ny isotronao azy manao vavaka lava be fa zay tena mamatotra anao endao ary Jesosy mamindra fo aminay ny amin'ny fahazarany ratsinay misy androany te hiala sigara izy io olona io te hiala sigara Jesosy anjanaka manafaka io olona io te hiala paraky te hiala amin'io fahasiahana ao anatin'ny vavany io te hiala amin'io alahelo ao anatin'ny fony eo io eto olo rezy Jesosy maniry izy te ho afaka migejany Satana inina nangeja azy io ny ranao Jesosy amindreo fo izy amindreo fo natony mbavaka tsotra ihany ary natony mbavaka fo ihany ary mba voatoniny Jesosy fa noho ny eloko ny razanay sy ny elokay ane Jesosy te lasa latsa amin'ny fireneny zay androany zany indrindra tompo nanaovanao zao zoma fanavozana sy fampiorenany zao ka ty am'izay raha Jesosy ny ranao raha isotro zany zay dia mba ianao mihitsy ny asany anatiny ho tonga afo ihany koa zany rano zany ka zay rehetrarehetra misy asany devoly ao anatiny ao voakanina na aretina maro lafika maro samihafa dia irehatra amin'ny alalan'izany rano zany zany voakanina zany nizaniza koa Jesosy marary dia ny ranao ampy analan'izany aretina izany sora Jesosy sotroy amin'ny anaran'i Jesosy hoy Jesosy ty ny rahako sotroinareo zany misora azy ao amponao sotroy amin'ny anaran'i Jesosy ary ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina dia sotroy izay laninao dia amelao kely sotroy mihitsy izay laninao tena boy mihitsy sotra Jesosy dia atao voatriny efa tamin'ny tahakany tamin'ny larobia ihany fa na isan'andro arenao manao an'izao tsy maninona mihitsy tsisy be dia alay vondray ny rahan'i Jesosy dia ararao amin'ny tananao dia ataovy amin'izay am'izay faritra marary ianao raha ny amin'ny kibo dia voakanina sy lafika rehetrarehetra ny amin'ny tongotra dia fa zao rehefa mandroaka ianao tena ataovy amin'ny fonao tena atao voatrandroaka mihitsy miala fa za tsy mila tsony aza tambatambazana zany ny devoly dia tendrotendreo mihitsy tsy maninona tendreo dia somary kapohy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy vela tsy mantsakava Nazareta amin'izay afahany mandoro tsy mandevina ny asany devoly Satana amin'irety vahoaka an'Andriamanitra reto roay amin'izay ataovy malala ny anaran'i Jesosy amin'izay ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta amin'izay torako amin'ny afo masin'i Jehovah zany devo ny anaran'i Jesosy Kristy tompo zany roay amin'ny tsy miala miongotra hoe any amin'ny lohany zany miongotra any amin'ny lohany zany miala any amin'ny loha rehetrarehetra any zany miala any amin'ny lohany zany miala ny anaran'i Jesosy avy Nazareta dia roay mihitsy miongotra hoe miongotra somary kapohy mihitsy raha zay mety aminao kapohy mihitsy miala amin'ny anaran'i Jesosy levina hoe zero amin'ny anaran'i Jesosy avy Nazareta amin'izay miala ny devoly Satana kalan'oro devoly ny tsatoka rehetrarehetra miala devoly ny tsatoka sy miblôkazy amin'reto malagasy avako reto miala tany Satana torako amin'ny afony Jehovah levina amin'ny anaran'i Jesosy avy Nazareta devoly ny fantrana rehetrarehetra devoly kalan'oro vazimba torako ny vazimba levina amin'ny anaran'i Jesosy amin'izay ny kalan'oro may ny kalan'oro rehetrarehetra may tenene may hoe may ny kalan'oro torako amin'ny anaran'i Jesosy ny kalan'oro lahy kalan'oro vavy rehetrarehetra torako amin'ny anaran'i Jesosy zazalandrano zazavavindrano ny rainy delakoty rehetrarehetra levina amin'ny anaran'i Jesosy avy Nazareta levina alefa atoy izy ihany
miala amin'ny anaran'i Jesosy. Alefa toy izany any amin'ny lohany, miala any amin'ny lohany zany hoe alefa miala amin'ny anaran'i Jesosy any amin'ny loha rehetrarehetra any, tendreo any amin'ny sofina any zany, miala any amin'ny sofina any, miala any amin'ny tarehy any, miongotra amin'ny anaran'i Jesosy. Aza janona mihitsy toy izy foana, miala hoe ny devoly satrana ny hotrom-pony aretina rehetrarehetra, miala amin'ny anaran'i Jesosy, anaran'i Jesosy Kristy zany. Miala alefa miala, zay te handoha dia mivoaka, aiza moa zany mivoaka izy Jesosy, alefa anaran'i Jesosy miala. Eo aloha vetivetika kely hoe izy aminareo nefa te handoha, zany hoe tanana zay maloloy, zay fotsiny ny olana be dia be nareo maloloy sady tokony mivoaka nefa le maloloy fa tsy nefa hoe makany WC ve za izy dia miboboka raha izy indray rano mangovogovotra be izy, zany hoe tanana mandrezatra, izy mandrezatra ay dia mifatra zay mampandrezatra nareo eo foana. Dia zao le fifantohana ihany ny teny ilaina, dia na kapohana ohatran'izao raha fona tratra ho an'ny voka voaka tena tery eo mihitsy, dia aza atao hoe vezivezy aingana be, fa eo aloha ohatra ny eo 3 minitra 4 minitra voaka atao ny devoly, dia eo amin'izay anao misy toana amin'izay anao te handrezatra, eo amin'le faritra raha iny foana aloha ny ataonao, voaka nareo, voaka teny mihitsy ny devoly tsigara. Eo amin'izay faritra raha ny amin'ny sofinao any dia le niteneniko hoe somary tendreo mihitsy miala, ela kely mihitsy ianao mifantoko. Ao ary vavaka aloha tsika, Jesosy tsy amelanay tsisy andeha mody mitondra devoly zany eto androany teneny hoe tsy mila anareo tsony Satana, tsy mila anareo tsony ampy zahay ry Lucifera, ampy zahay ry kalanoro, ampy zahay ry vazimba, ampy zahay tsy mila anareo tsony amin'ny anaran'i Jesosy, tsy mila anareo tsony hanomboka androany, tsy mila intsony. Ao samy mandroaka amin'izay ary amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona tsy mantsaka va Nazareta, no afany mandoro tsy mandevina, levina amin'ny anaran'i Jesosy zany asana kalanoro. Roay amin'izay miala hoe miala. Roay mihitsy miala amin'ny anaran'i Jesosy hoe devoly mivoakanina rehetrarehetra, manome palpitation any amin'ny fo any, miala any amin'ny foko any ny devoly nalahelo, fahatezerana, fahagoviana, miala anatin'ny fo any zany, miala amin'ny anaran'i Jesosy, miala. Zay mihitsy somary tendreo mihitsy raha any amin'ny fo any, raha any amin'ny fo any tendreo, raha any amin'ny fo any alahelo, voaka atao ny alahelo, voaka atao lefa. Zay mihitsy zay alefa voaka amin'ny anaran'i Jesosy, ataovy amin'ny anaran'i Jesosy, voaka tany, voaka amin'ny anaran'i Jesosy anatin'ny kiboany, miala anatin'ny kiboany zany, raha any amin'ny kiboany zany tendreo ihany, naiza anaty kiboany ny voakanina, anaty kiboany rehetrarehetra miala ny voakanina anaty kiboany, miala mivoaka amin'ny anaran'i Jesosy, voaka amin'ny anaran'i Jesosy zany, miala voaka amin'ny anaran'i Jesosy. Tendreo foana amin'ny kibo mianga, miongotra amin'ny anaran'i Jesosy, miala alefa. Aza reraka mihitsy miala hoe miala, levina, teneniko hoe levina amin'ny anaran'i Jesosy ny asan'ny devoly, torako amin'ny anaran'i Jesosy hoe ny asan'ny devoly kalan'olo, tory any amin'izay hoe torako ny devoly Satana mitondra arety mandringana, miala zany alefa, miala amin'ny anaran'i Jesosy avy Nazareta, miala amin'ny anaran'i Jesosy. Torana any amin'ny sorokany ny mpanao taingim-bozina kapo ihany, miala amin'ny mpanao taingim-bozina reradava, miala any amin'ny sorokany ny devoly reradava, miala amin'ny anaran'i Jesosy, miala amin'ny tariany, miala alefa any amin'ny sorokany kapo mafy ny soroka fa tsy marary io, miala tany ny mpanao taingim-bozina hoe miala amin'ny mpanao taingim-bozina, miala amin'ny anaran'i Jesosy, miala amin'ny anaran'i Jesosy, miala amin'ny fiainako, miala tanteraka misy amin'ny tariany zany, miala tanteraka any amin'ny kiboany zany, miala tanteraka amin'ny vatana mihitsy, zay mihitsy sady mikipy any, miala hoe voaka amin'ny anaran'i Jesosy. Zay mihitsy roay may miala nareo amin'ny anaran'i Jesosy, levina amin'ny anaran'i Jesosy. Aza melana mihitsy any amin'ny tanana any, kapohy ny tanana miala any hoe devoly any amin'ny tanana, fandrava, devoly fandrava rehetrarehetra ny ro tanana dia mifandrava, miala ny ro tanana sy mifandrava, miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, miala zany, miala amin'ity tanako ity zany, miala dia atsipy any efa rimbiatrafo, miala amin'ny anaran'i Jesosy, levina zany, levina
devina amin'ny anaran'i Jesosy. Devina zany. Any amin'ny tongotra indray. Aitsano ny tongotra amin'ny anarany. Aitsano mafy mihitsy. Rôdi dia mifandika. Aitsano mihitsy amin'ny anaran'i Jesosy mifandika sy ny rôdi. Hitsakitsao Satana, hitsakitsahana amin'ny anaran'i Jesosy Lusifera. Tsakitsahana alohan'ny Lusifera rehetrarehetra. Miala tsy miarina intsony e. Miala eto Madagasikara miotsa raha amin'ny anaran'i Jesosy. Devoly Satana kalaloro. Tsahana amin'ny anaran'i Jesosy loha mianarana ela. Dragona mena rehetrarehetra. Tsako amin'ny anaran'i Jesosy tsy miarina intsony eto Madagasikara hoa. Aya amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny vahoaka an'Andriamanitra. Miala any amin'reto vahoaka reto. Tsakitsao amin'ny anaran'i Jesosy. Sahy mihitsy manitsaka mafy ah. Aitsah mafy mihitsy le mararara tongotra reny. Miala mihitsy le mararara tongotra reny zany. Miala amin'ny anaran'i Jesosy. Miala amin'ny anaran'i Jesosy. Miala amin'ny vatana ray manontolo zany. Kibakopony amin'ny vatanao miala tsy manarakaraka. Devoly miblôkazy. Tena mihitsy hoe devoly mitondra blôkazy. Devoly mifantrana rehetrarehetra. Miala ny devoly mitondra blôkazy ny fiainana. Miala amin'ny anaran'i Jesosy ny devoly mitondra blôkazy rehetrarehetra. Devoly mifantrana rehetrarehetra. Miala amin'ny anaran'i Jesosy. Miala. Miala ny devoly mifantrana rehetrarehetra. Miala amin'ny anaran'i Jesosy. Miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zany. Evina. May zany. Ny albadira. Miala amin'ny vata hoe ny albadira. Miala ny albadira lefa. Amin'ny vatana hoe miala ny albadira amin'ny vatako hoe lefa. Miala ny asan'ny albadira rehetrarehetra. Sorabe rehetrarehetra ny albadira. Miala ny badri. Torako amin'ny afon'i Jehovah miala amin'ny vatako tsy manan-kery amin'ny tsony ny badri rehetrarehetra. Devina amin'izay ny devoly madomelona. Miala amin'ny anaran'i Jesosy avy Nazareta. May zany. Roay ny devoly ny albadira rehetrarehetra hoe miala. Nefa devoly ny albadira. Roay amin'ny vatanareo miala. Miala any amin'ny loha rehetrarehetra ny albadira. Any amin'ny sofinany. Tendreo any amin'ny sofinany ny albadira rehetrarehetra. Miala amin'izay ny albadira rehetrarehetra. Miala amin'ny anaran'i Jesosy. Miala amin'ny anaran'i Jesosy. Miala amin'ny anaran'i Jesosy. Levina amin'ny anaran'i Jesosy. May zany. May zany. Sotra Jesosy. Sotra Jesosy. Manahoana maivana ve zao nareo? Tsy angany an-tanana zay mahatsiaro maivamaivana izy aloha. Sora toko zao ah. Manohy any an-trano. Inona ny devoirantsika? Manohy. De amin'ny herin'ny indray mba antany de sao de izy indray zay tsy nanao fa mba tohizo moa de ahita vokatra nareo e. Zany ah de mahita vokatra. Farany sisa hitodika any amin'ny tranontsika tsiraray avy indray tsika. Teny de iny zay ny foana. Iny ataontsika foana isika miona. Be korotana, be korongo ah. Devoly mampiady an-trano ah. Devoly nitsatoka sy ny fahantrana de roay. Tena ataovy malala ny anaran'i Jesosy any amin'ny tranontsika mihitsy. Vavakantsika de hitodika anandrify. Jesosy ah. Reo ny vahoakanao anandrify any amin'ny tokantranona ihany. Mahantra ny indraindray ny akamaronay Jesosy e. Vokatra izay tsatoka rehetrarehetra amin'ny mpamosavy ataon'ny mpamosavy. Ny ody ratsy rehetrarehetra ataon'ny mpamosavy. Ny albadira fafiny zao rehetrarehetra zao. Tonga ao an-tranonay eo daholo zany. Mahatonga ny fiainanay bloqué. Zao zay de anandrify any amin'izay. Atsangano ny tananareo any amin'ny tranonareo tsiraray avy any. Hoy anao Jesosy hoe manandrify ah. Any farao de farango izy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velatsy mantsaka avy Nazareta amin'izay. Mafany mandevina ny devoly mitondra blôkazy. Levina amin'izay ny amin'ny tokantranoko any amin'izay ny be korotana. Be korongo amin'izay. May devoly mifahantrana may. Rehatra rehefa mirehatra nareo e. Levina amin'izay zany. Levina zany may amin'izay misalibonana. May anaty vilany anaty viliany. Levina amin'ny anaran'i Jesosy. Levina amin'ny anaran'i Jesosy zany. May zany. May zany. May zany. May zany. May zany. May zany. May. May. Levina. Levina zany. Asanakala nory nitsatoka ny vazimba. Devoly ny mpamosavy rehetrarehetra. Devoly mampisy tsatoka sy fanidy amin'ny fiainana io. Levina any amin'ny tokantranonay amin'izay zany. Levina. May nareo ry devoly ah. May tanteraka mihitsy zany.
sotra Jesosy, sora Jesosy. Fantaniana kely, iza no nitodika tany an-tranony dia te handozina mangovotra ny tanany tany an-tranonareo. Dia rehefa tonga any an-tranonareo nareo fa fahazo amin'ity rahan Jesosy ity any fa tena rakotra be ao. Dia io fotsiny dia ampy mampibloke foana mitadinareo, mibekorotana lasa miady lava dia tena roay fa fahazo amin'ny rahan Jesosy. Zay aloha ny androany amin'ny heriny amin'ny roa ihany. Dia amin'ny heriny tena ataontsika adiny raitsika mandroaka devoly fotsiny. Zay dia manomboka hatrany etapon-doha ka hatrany am-paladia fa nanao tsika dia tohizanareo any an-trano satria efa maraparana ny tena anjarako io mantsy dia zay mahatonga amin'ny teny ataontsika hatrany etapon-doha ka hatrany am-paladia mihitsy. Zay dia hoeto ny zanakareo dia tsofintsika rano. Zay tsangana alohantsika hivavaka marana dia zao angataka ny fanahy masintsika satria misy heriny ala atao anatsika. Dia marina mety hoe tsy ary afaka daholo akorintsika teto fa andao hifantoka kely alohantsika na 10 minitra ary dia hiantso ny fanahy masina. Iondrika hivavaka itsika. Tompoka sy mindray ny fonay ary tsay aminay ny fanahy. Akopy mihitsy ny masonao. Ny fanahy masinao toy ny tamy Pentekosta, tompo midinovay ny fiaina. Averitsika fandroana ataovy amin'ny fonao rehetra. Tompo ka sy indray, tompo ka sy mindray ny fonay ary tsay aminay, ary tsay aminay ny fanahy masina, ny fanahy masina toy ny tamy Pentekosta, tompo midinovay ny fiaina. Tsangatsika ambony tany tsika gavana fanahy masina. Fanahy masina fanahy masinao tsy farapara mihitsy atseo ny fonao. Fanahy masinao avy, fanahy masinao midinare, fanahy masinao feno voaiko anao ny foko anja. Taovy amin'ny fonao ny tananao dia mivavary feno hoe foko Jesosy alohan'ny tiako hivavakantsika. Jesosy tiany fonay Jesosy. Nandray mora malahelo mora kivy eneo anatin'ny fonay. Androany mba hampaherezy Jesosy. Atso mihitsy Jesosy ny fanahy masinao Jesosy ameno amonto ny foko sy ny foko Jesosy. Aza vela ho reraka za mihitsy eo amin'ny fiainana. Ako feno fanahy masinao anendry ny tena koray manontolo ianao. Ho fitaovana mahomby indrindra eo am-pelantananao. Hanambarana ny fahalehibiazanao Jesosy. Raha mbola velona koa zay dia tsy misy anarana omena voninahitra hafa tsy ny anarana ho rery ihany. Fenoy Jesosy, fenoy ny kasika ao mandrakariva mba ho tsapany vahoaka sy ny olonao fa velona ianao. Andriamanitra miasa ianao. Atsoina andro dia tonga andro, atsoina alina dia tonga alina. Ianao nefa nametoky antsoa dia ho valiko ianao ka nioko zava-magaga sari-patarina sy tsy takatry ny sainao. Dia ny fonay tsiraray avy fenoy Jesosy. Vangio zay raha matory amin'ny alina Jesosy ampafantaro anay ny sitraponao. Tonga mihitsy Jesosy mba havangio hoe Jesosy. Teneno Jesosy mba havangio Jesosy. Tenenao amiko ny zavatra tsy mety nataoko mba hibebahako aminao. Mba hampafantaro any sitraponao Jesosy. Vangio Jesosy. Teneno ambarao amiko ny sitraponao. Manaiky any Jesosy. Manaiky ny fitaovany ao am-pelantananao. Sotra Jesosy. Raha andeha ody zay dia oka ny fahafenonao ny ameno anay tsiraray avy
misy aminay mbola anatrika fiderana any ambony any Jesosy, ianao ameno anay amin'ny fahafenona rehetra araka ny teninao Jesosy Kristy Tompo, fa zay rehetra mitady dia hita izo ianao. Saotra Jesosy, atolory Jesosy amin'izay mifonao, teneny Jesosy tia mifoko atolotro anao Jesosy, teneny mihitsy atolotro anao mifoko androany Jesosy, anjakao mifoko Jesosy, ianao no Andriamanitra mpamonjy tompony fiainako, anao mifoko, anao mifoko Jesosy, anao mandrakizay ary tsy hanompo afa-tsy anao irery ihany. Saotra indrindra Jesosy, saotra indrindra Jesosy. Ody zay dia misy koa mbola andeha hiakatra hideranao any ambony any Jesosy, tatany sivimbiny zay naiza toerana mbola ho alehanay, fa ny fanamasinao Jesosy ampy mitary-dalana anay ho amin'ny marina rehetra, ary zany vavaka zany dia akarinay hoentinay eo anatrehanao, ka hiara-iky izay manao hoe Jesosy io eno ny vavakay. Saotra Jesosy, rainay ao zao any an-danitra, ho amasinina ny eny anaranao, ho tonga ny eny fanjakanao, atao ny eny sitraponao ny ety atantaky ny eny an-danitra, meo anay mijanona sazy ao anay, ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Tondra nay amin'ny fakapanahy, fa manafany amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amin'ray saorany tsodrano avy amin'ny Jehovah Andriamanitra ray, fa satria hitako izao ny fihazakazahanao dia hoy aman-tsenao, hoy Jehovah aminao manao hoe indro ahita dia ahita tokoa ianao ary ampandalo ny fahatsarako rehetra aminao fa anio nanaovako fanekena fa zanako ianao, asany tanako ka aoka adidiko ihany. Hoy Jesosy aminao hoe aza manana inona na inona fa efa sitraky ny rainy amianao ny fiadanana, ka namarinana manao hoe ho tahiny ianao raha miditra dia ho tahiny ianao raha mivoaka, ho tahiny any ateraky ny kibonao ary tsisy hery aleo anao, fa ho tonga firenena lehibe tokoa ianao fa avy aminao no amonjeko an'izao firenena izao, ka ho marina aminao ny teniko manao hoe fa masoko sy mifoko dia ho ao aminao mandrakizay. Saotra Jesosy, raha misy nitera sy niaza ary voninahitra dia ho anao rery ihany. Amen. Teraina iana rera teraina te raina Jesosy Tompo, na teraina ny fana ikio teraina yo pamisy. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery ihany. Aleluia. Masina Jehovah tompony maro, enkeo ny voninahitra tany rehetra. Kopa tanana mba samy ahita mangirana amin'izay amin'ny fiainana, ho tahin'Andriamanitra ny anareo rehetrarehetra sy ny ankonanao dia ho ny tompo aminao hoe mandehana amin'ny fiadanana manomboka androany. Saotra tompoka amin'ny manaraka indray, veloma daholo tompoko. Azadino miantso rehefa misy fijoroana vavolombelona, mba alefaso mesazy amiko ihany ilay fijoroana vavolombelona zay ihany, mba tena angatahana aminareo mba ho alefantsika amin'ny takariva, ho alefantsika toy ny asa any an-trano any. Saotra tompoko, tahiny Jesosy daholo.